Tombolasy tombovavy anterina ny arabo mba ampirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada. Saorantsika ilay anarino ny fitantanany sy ny fitahiny satria dia velatra-pamonjena isika mianakavy ka afaka miresaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany ao anatin'izay fandarana miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada izay. Na ianao ny ampitan-dranomasina, na ianao eto Tanindrazana dia naterana ny arabo mba ampirarintso raha tsy misy anavahana izay amdika ihany koa fa fifamatorana eo aminay izay karakara nyity fandarana miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada ity sy anao izay manaraka izany fandarana zany. Saorana manokana ianao satria mahafohy fotoana, mahafohy tena, manao ny fantaminana rehetra tsy maintsy atao mba ahafahana manaraka an'izany fandarana zany, ahafantarana zavatra maro satria isiny ny famakavakana maro samihafa, isiny ny fanazavana ary eo ihany koa ny fitondrana ny zava-misy eto amin'ny firenena sy mety famatorantsika any amin'ny any ivelany ihany koa. Mila olom-pirenena mahafanta-javatra amin'izao fotoana izao. Olom-pirenena mahafanta-javatra sy maharaka tsara ny zava-misy sy ny ambadimbadika rehetrarehetra satria hiatrika fifidianana amin'ny firenena na ahoana. Zany hoe olona mahafantatra ny zava-misy aloha mahay mamakafaka tsara ary manapa-kevitra fa tsy hoe taitaitra na atao hoe tsy de maharaka ininona de lasa andairan'ny fadrapirapiana sy ny zavatra ohatrohatran'izany zany satria dia miezaka tokoa ny ataontsika hoe izay amin'ny sehatra isan-karazany ihany zany nenevon'ny fiarahamonina eny manatsaratsara tena ny manarona ny zavatra izay tsy nentina ataony hatramin'izay satria mizahatra tetehana eo mantsy kanefa tsy ho azony fotsiny amin'izao le ho tetehana raha tsy mandalo amin'ny fifidianana indray nefa misy kipitsopitsony, misy karakarana ary ny fahamarinana no ilaina anjaka ao anatin'izay mba hivoahan'ny tena marina. Zay ny tadiavon'ny malagasy, misy anefa tsy te hiditra amin'izay fa voaty amin'ny fikarakarana dia fa mitady lalana hoe ahoana ny tsy andehanana amin'io fa toatra ny enjana be izy zany fa na io na enjana na tsy enjana rehefa lalàna dia lalàna ary ny any ivelany ihany dia manome lesona antsika ny sasany. Misy koa moa ny sasany tsy hoe ny lesona tsy voatery ho tsara fa misy koa ny sasany manome lesona ratsy fa io anjarantsika no mamakafaka sy mandinika tsara. Teknisianina moa zany tsy adinoantsika mihitsy ao ambadika ao taritan'ny fary sy le onja sy ny ekipany ao raha ny eto amin'ny foibe zany fa ny miparitaka manerana nosy ihany koa dia isaorantsika dia ny ety amboalohany zany. Ankoatran'izay ny fandehanan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity tsy de misy fiovana firy fa rehefa laribia moa zany tokony miakatra eto Andriamatoa Ramotarsona aleloia ray aman-dreny izay olom-pirenena manaraka akaiky ny raharaha eto Madagasikara manana fahalalana manokana momba ny resaka hoe arenakibon'ny tany, ny kipitsopitsony sy ny rehetrarehetra momba an'izany fa amin'ny fotoana manaraka moa zany tsy maintsy ho resahantsika aminy ty resaka hoe directeur de cabinet ny fiadidinan'ny Repoblika Samborina dia mbola tazonina ponja aloha any Grande-Bretagne any, any Londres any satria resaka arenakibon'ny tany le izy, misy resaka kolikoly, misy resaka société vahiny sisa teny ilaina mihitsy ny consultant izay mafy ny raharaha ohatran'izany kanefa na zany na tsy zany moa zany dia mirarisaona Andriamatoa Ramotarsona aleloia isika any ampandehanana azy satria vakansa ihany koa ilaina ny mba hoe makaina kely sy ny sisa fa ny miara-manonja tsy vakansa zany ty tsy maintsy mandeha ty ary tena zava-dehibe izay satria amin'izao fotoana izao indrindra tena tsy maintsy anarahantsika ny raharaham-pirenena izany. Namana faniry Razafy Manantamy mbola ho avy eo izy mbola mandamindamina ny ao ambadimbadika rehetrarehetra ao ary ankoatran'izay ihany koa moa misy an'ilay boky zany izay fantatsika le boky mitondra ny lohateny hoe ady amin'ny fahantrana, olona maharesy ny fahantrana nosoratan'ny mpitandrina Andria Masinoro Fidy Malala zany dia izy ity moa miresaka
fanazavana maro samihafa noentin'ny kandida ny président Marc Ravalomanana zany amin'ny izay tontolon'ny hoe olona maharesy ny fahantrana ady amin'ny fahantrana sy ny sisa izay dia ity moa zany le izy a dia efa misy nareo zany le hoe manao commande dia hoe afaka makaty amin'ny MBS a dia zay efa nanao commande afaka makaty eo nelanelany amin'izao fotoana izao amin'ny sivy sasany ka hatrany amin'ny ray tolakandro any dia efa misy fandaminana moa zany ny momba an'izay tena zava-dehibe ty boky ty satria ho an'izay efa namaky dia tena mahita hoe tena afantaran-javatra misy zavatra tsy dia mbola fieritreritra nefa tena lazainy ato satria tsika menakavy tokoa rehefa tena divitry ty fahatrany ity dia ohatrany tena diso repera zany nefa rany ohatrany tsy mahafantatry ninona ntsony fa ity boky ity zany tsy resaka dokam-barotra mihitsy zany fa filazana ny tena zava-misy dia milaza ny tena tokony ho fantatra sy ny ao anatiny zay tontolo izay zany ny président Marc Ravalomanana no lazainy ato ny eo ihany koa neny Lalao Ravalomanana dia tsy ataontsika hoe zava-dehibe zany tsy zavatra mandalo fotsiny zany fa tena mila rarotina mihitsy ny fisiny itony boky itony zany satria fantatsika tsara ny lalana ny diaviny izany candidat président Marc Ravalomanana izany miaraka amin'ny ramatoavadiny zany neny Lalao Ravalomanana sy ny ankohonany fantatsika tsara mihitsy ny lalana efa ny diaviny ary ny mbola ho diavina satria ty fireneny ity tsy azo jerena fotsiny amin'izao re olona na ahoana tsy azo jerena fotsiny amin'izao dia ianao zany rehefa mamaky an'ity jery hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tena milamina tsara ianao mamaky azy dia misy teny frantsay zany tonga dia malaza azy hoe c'est un modèle de réussite zay no azo ilazana azy c'est un modèle de réussite ty boky ty lazainy ity ka dia zany moa zany fanazavana kapobeny ihany fa ny tena mety dia manana azy mihitsy dia mamaky azy milamina tsara mihitsy zany le hoe ady amin'ny fahantrana olona maharesy ny fahatrana c'est un modèle de réussite zay no azo ambara amin'ny ankapobeny zany zavatra tenenina ato eny ary tompolasy tombovavy hiditra amin'ny tena votoatin'ny resakitsika maro moa zany ny zavatra mitrangy fa rehefa mandeha le fotoana dia misy tena misy fiantraikany miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina tsy tonga ho azy zay tsy hoe manana maivana akory ny resaka hafa fa ohatra zany zao hoe ny Antananarivo miandry valina baka le imo fa lasa petahany maro hoe baka labzi dia hoe tombony tany amin'ny toerana hafa zany hoe ny tany Dego hoe ny tompony afaka sinsisa mbola be dehibe ny faneho-kevitra momba an'izany fa niara-tsika analala aloha fa dia baka lauréat spécial no nitranga tamin'le farany teo no ny resaka hoe foity sinsisa nivoaka mialoha ny laza adina dia marobe ny resaka famaofao tamin'iny dia lasa tena nandraingiraingy sahirana ny zanaka malagasy niatrika an'iny fanadinana baccalauréat iny dia lasa mipetraka ao anatin'ny tantara ilay izy zay tsy misy idiran'ny mpiadina mihitsy ireny trangan-javatra ireny tsy misy idiran'ny mpiadina ireny kanefa ireo zanaka malagasy ireo mpiadina no hiatrekan'ny tsy faiza mitantana eto amin'ny firenena tsotra fotsiny tandrevaka amin'ny mahatonga an'ireny satria efa misy lamina isan-karazany zany amin'ireny fanaovana laza adiny ireny na ny sujet efa misy lamina mipetrapetraka indrindra ny resaka fiarovana matoa zany misy vity dia misy tandrevaka ao fa le izy zany efa mipoaka dia hoe efa mandeha mifanadiadena dia efa nisy voasambotra dia ka le zaza efa nanao baka tamin'ny labzi efa misy zahatra be dehibe no nitranga efa trop tard hoy ny filaza azy fa na tiana na tsy tiana moa zany dia nandray fepetra teny anelanelan'ny teny ny teto amin'ny firenena tompona andraikitra teto amin'ny firenena misy an'izany tonga dia fivorena minisitra zany miakatra any amin'ny televiziona sy ny manjery-panjakana tamin'in'le fotoana iny zany
de hoe atao an'izao ny fitaterana ny ankizy mbola any toerana fanalana fanadinana amin'ny folo alina misy mivoaendaka sy ny sisa iny moa zany efa vita iny fa na izany na tsy zany ilay taranaka malagasy no potika ao anatin'le izy de ivoaka ny valiny de le izy tsinona neva na zina hoe miverina ny zoma de mbola nanao an'le taranja indray zany le histozeo io de lasa tantara sy geografia le raharaha araka ny fomba fiteny de manoloana an'izany be manadio tena ao anatin'le izy izako misy zavatra mitranga de manadio tena tsy mety miaika mihitsy ny tsy faiza mitantana eto amin'ity fireneny ity nefa eo ampelantanan'ny atao hoe régime ny fampiarana ny lalàna ny fanendrena olona ny atao hoe ny andraikitra isan-karazany ny fitaovana raha vao mitenana hoe raha-mpanjakana de raha-mbahoaka eo amin'ndry zareo daholy le izy raha misy zany ny tsy fetezana dia tsy diran'ny aty ivelan'le régime mihitsy fa manahirana de zao ary ny tena tsy mety ry zareo manao ny ataony de ailika aty amin'ny mpanohatra ailika aty amin'ny tiako Madagasikara ailika aty amin'ny RMDM de tononona foana zao anarana hoe ravalimanana zao isako mihetsika atraty amin'ny compte aty amin'ny hoe marika ravalimanana ofisialy aty amin'ny MBS aty de piratena inona ny mahatonga an'izany zany rehetrarehetra zany tsotra ny dikan'izay tsy mahafehy tena intsony na hoe tsy matoky ny tenany intsony tsy mahavita mitantana araka ny tokony ho izy intsony ny zay eo amin'ny sehatry ny fitantanana amin'izao fotoan'izao fa misy mipanohana ny anivo amin'ny fitondrana de misy mipanohana ny aty amin'ny mpanohatra zany tsy olana zany satria samy manana ny foto-kevitra io resaka foto-kevitra fa raha efa miditra am'le hoe misopatra siparana daholy korontanina ny aty amin'ny sehatra izay tsy manana andraikitra akory eo amin'ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana firenena de izay le tena tsy mety ry zareo ny tokony hifanitsy ao ry zareo ny tokony regleo any ny problema zay tokony reglena any ny ao anivon'ny régime ny tiana tenenina amin'izay fa aza ilikilika aty amin'ny hafa aty tsisy idirany aty ivelan'ny aty amin'ny régime mihitsy ny amin'izany resaka hoe directeur de cabinet ny fiadidina ny repoblika no samborina tany a Londres mbola resabe iny maly moandro tsy fesana aloha de mbola mivavaka indrindra ny fety kristiana izy io indrindra eo finoana katolika dia mivavaka zava-dehibe zany zava-dehibe mihitsy dia teo fa le resaka tany Londres ty mbola miteraka resabe normal be raha ohatra miteraka resabe satria tsy olona hoe olona tsotra ery no voatonona ao anatiny fa directeur cabinet ao amin'ny fiadidiana ny repoblika eo aloha de mipetraka amin'ny fanontaniana fa inona moa zany ny atao hoe critère isan-karazany na hoe ny zavatra dinihana sy jerena rehefa hanendry olona deo zany ny sasany miteny hoe rehefa le mpanamoramora resaka io ahoana kosa moa nafatarana zay ataon'ny olona tsirairany amin'ny fanendrena sy ny sisa dikan'izany tompoko de zao lesona lehibe mihitsy indrindrandrindra ho atsika vahoaka satria tsika hiatrika fifidianana satria tsika hifidy olona ho apetraka hitatana amin'ny firenena malagasy lesona lehibe mihitsy io resaka tao amin'ny fiadidiana ny repoblika io satria lasa mipetraka zany hoe olona tokony manao ahoana no tokony mendrika omena andraikitra amina sehatra anankiray de ao zany sasa miteny hoe fangamo zany fantatrao de melo mety ho ataon'le olona na mety hoe bizina maloto ataon'le olona na zay efa le passé ny lasany tany fa io resaka atao hoe safidy tao anatin'ny maro de le olona aloha zany no
tafapetraka teo am'le andraikitra ateoriana zay vao izy tika maonao an'zao aika zao de zao le izy na ahoana amin'ny resaka hoe fanendrerana hoe fisafidianana de manana andraikitra tanteraka ary tsy afa-miala am'zany ny mpifidy raha ohatra le izy ka fidiana sy ny na ny mpanendry raha ohatra ka tendrena tsy afa-miala mihitsy satria misy engagement iny matoa zany ny olona iny no tsongaina tao anatin'ny maro dia resa lahatra zany ianao mpifidy na ianao nanendry fa hoe ty olony ty no mahavita anazy ary rehefa tonga eo amin'le andraikitra indray le olona de aiza ny système de contrôle satria tsy anjely io olona io tsy maintsy mipetraka zany ny atao hoe rafitra mpanaramaso satria androany izy anjely fa rapitso izy mivadika zavatra hafa mihitsy androany izy manao marina fa rapitso raha afaka pitso ny manaraka izy rehefa mahita tsirony am'le fahefana dia miova de zava-dozana ataony rehefa avy eo zay ny le izy de ohatran'izany zao ty le hoe tale kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika ity zay voasambotra tany Londres mbola hidirantsika kely mantsy ny momban'io satria mila fatatsika tsara zany hoe ahoana sy ahoana moa fizotranyio raharaha io satria tamin'iny latsinainy sy tamin'ny faran'ny herinandro io moa efa fanjevonjevo be ihany hoe voasambotra mony de zao hoe de ahoana zany fa ataontsika milamina tsara mihitsy ho azavaitsika tsara hoe ahoana moa ny société inona le ahoana ny fomba ny samborana azy fa inona ny marina le izy misy resabola nangatabola hoe 5% omena 5% zany zany tao anatin'iny raharaha iny mbola iverenantsika milamina tsara iny rehefa avy eo fa nytiantsika tenenina fotsiny aty ampiandohana de izao ny aminy hoe na olona tendrena amina andraikitra anankiray na olona fidiana ho apetraka amina andraikitra anankiray de tsy afa-miala ny mpanendry sy ny mpifidy raha ohatra zany zao tsika iresaka hoe raha ohatra tsika iresaka hoe président ny repoblika fidiana ny président ny repoblika ny mpifidy tompoko de tsy afaka miala ny mpifidy ka nahatonga an'le olona hipetraka eo amin'ny sezan'ny président ny repoblika tsy afaka miala satria misy engagement zay zavatra zay io zany tsy vitany hoe ka tsy napozinay de araka ny tenenina teo hoe rehefa tonga eo amin'le toerana izy aiza ny fanaraha-maso aiza ny atao hoe fipetrapetrahan'ny zavatra rehetra tsy ahafahany mihoatra ny zavatra tokony atao asa raha azontsika tsara le izy fa rehefa mipetraka ny tsika mantsy ohatrany hoe fifidiana président repoblika ohatra zany zao tamin'ny 2018 vita iny Yahya Rajoelina zany no eo amin'ny sezan'ny filoham-pirenena manao mandat mandritra ny 5 taona zay vakely sisa de farany efa andro sisa ny saina de farana ny fitaom-piasany Yahya Rajoelina amma filohan'ny repoblika amin'ny Madagasikara azy de tsika indray mananeritreritra hoe rehefa eo le olona de vita zany ny anjarako mpifidy tsy zay nefa le izy tsy zay le izy de tsika amindray meritreritra hoe efa misy rafitra ny eto amin'ny firenena misy rafitra mpanaramaso misy rafitra mpanao lalàna misy rafitra fitsarana sy ohatran'izany mpanatanteraka misy resaka momban'ny fijerenan'ny fanarahana ny constitution hoe ahoana ny fampiarana ny constitution de hoy zany le olom-pirenena vita ny anjaranay vita ny fifidianana lao zay hitady vola lao zay hikarakara-tena tsy zay mihitsy nefa le izy fa raha ny tena izany de hoe rehefa tafapetraka ao ny toeran'le olona nofidiana de manana andraikitra zany ianao amin'ny fanaraha-maso de misy indray miteny hoe ka inona moa no vitanay eo ka zay olona olom-pirenena tsotra inona ny vitanay eo ka izay indrindra no mahatonga ny fanararotana eo amin'ilay raharaha-pirenena izay le hoe filamindamina an'izay zay le hoe tsy de miraharaha zay fa hoe zay sahirana amin'ny vidim-piainana sy ny sisa de ataony ianao tsy mivaky loha de ataony ny ataony
de nyle izy moa zany a lay sehatra fanaraha-maso tsy araka ny tokony ho izy na tsy afaka manao araka ny tokony izy alay tena hoe fanaraha-maso fa ny eto Madagasikara lasa mahery vaika be lay fahefana mpanatanteraka le exécutif inona moa ny exécutif fiadidinan'ny repoblika de ao amin'ny primature fiadidinany premier ministre ao zany amin'ny primature ny amin'ny gouvernemanta mahery vaika be zany reo fahefana mpanatanteraka reo raha ampitaina amin'ny fahefana mpanao lalàna ohatra ny aty amin'ny sehatra hafa akoatran'izay a fahefana mpitsara de ao mpanao lalàna ao ny fahefana mpitsara ao mpanatanteraka le fahefana mpanatanteraka mahery vaika be de ohatrany tsy de afaka mikofoka zany ny akoatrany miteny ihany tabataba ihany mba hoe maneho hevitra ihany fa tsy de misy fetrakany loatra le izy satria mivangongo ato ilay fahefana anjara ny vahoaka zany no atao hoe mijeren'zany zavatra rehetrarehetra zany ka amity kiondalana ho an'ny firenena tsy maintsy hiatrika fifidianana kiondalana ho an'ny eto amin'ny firenena io tsy maintsy hiatrika fifidianana zany tsika menakavy dia mila misaina tsara tena mila mandinika tsara ho an'ny olom-pirenena zay hifidy ny olona hipetraka eo amin'ny toeran'ny sezan'ny présidentny repoblika mba tsy hanenenana dena hoe mila mieritreritra tsara mihitsy satria zany amin'ny maha-olom-pirenena ny olom-pirenena de samy manana andraikitra daholo amin'izay raha zay fa tsy hoe mipoka no mipoka de hoe hipiripirina ty ananina ty tsy zay fa tena hoe ilaina lay fanaraha-maso raha ohatra ka tsy natao zany hatramin'izay amin'ity indray mitoraka ity tena tsy maintsy atao manomboka ty amin'ny fikarakarana sy ny fanaraha-maso amin'io resaka tontolo mpifidianana io zay natonga ny président Marc Ravalomanana ny teny hoe mailo le hoe mailo tsy hoe tenenina fotsiny fa mila action io mila fandraisana andraikitra io tsy manaikinaiky fahatantsony manoloana ny zavatra tsy mety satria lasa anenina tongotra aman-tanana raha ohatra ka tena hoe manjaka zany ny ratsy sy ny tsy fanarahana ny lalàna zay io zavatra io ka raha ohatra na le olona tendrena na le olona fidina ny mpanendry sy mpifidy dia ao anatiny ao satria raha hoe niova ny toetran'le olona no fidinana le toetran'le olona no tendrena dia misy tsy fanaraha-maso ao zany matoa izy afaka nanao an'le zavatra tsy manjary nataony dia misy tandrevaka ao zany amin'ny fanaraha-maso na hoe tsy navela ny nanara-maso ihany ko satria nasiny barazo daholo ny manodidina de za manao zay tiako atao de zay tiako ihany io zay zao ny eto amin'ny fitondrana eno any amin'ny fiarahamonina ane zany fitenenana zany nareo resy lava mipanoana ny président Marc Ravalomanana ny olazain'ny sasan'ny resy lava io nareo tamin'ny andron'ny covid reo timondreo natao vaksiny voalohany fa tsy mandeha lalana zany vaksiny zany zavatra ny seho teto zany zany fihetsika zany de mampiseho hoe zay tiana ihany io nareo resy lava nareo atao daholo ty fandrabirabiana rehetrarehetra ity zao anefa aiza ny firenena ka le tsy faiza mitantana zany sy lay atao hoe fanaovana zay tiana atao eto amin'ity firenena ity miatraika ty amin'ny voaka malagasy ty zay le tena tsy mety zay le tsy rariny zay le tena tsy mety raha ohatra ny sasany manao ny ataony any ka samborin'ny olona any ka drain'ny olona any miandry fitsarana raha ohatra amin'ity resaka raharahany Londres ty de raha hoe anazy any zany hoe manokana any de anazy zay fa ity tsy affaire privé ty voatonontonona mihitsy ny firenena malagasy ahoana moa ny tsy voatonona ko les sociétés le hoe Gamefield ane hoe hitrandraka sy hoe
hiditra tsehatra zany amin'ny resaka Pierre Preces eto Madagasikara ny firenena ka raha vao misy zavatra tsy mety ao zany dia tsy maintsy voatonona ilay Madagasikara ary le olona izay tamin'io resaka io voasambotra tamin'io dia olona ambony eto amin'ny firenena any amin'ny fiadidiana ny repoblika androm-panjakana tena lehibe sady atapony eto amin'ny firenena dia tia tsy maintsy mba hazavaina kely rehefa voasambotra zany ramatoa Romy zany tany Londres dia nandeha moa zany ny filazana teto Madagasikara tany amin'ny fiadinan'ny repoblika hoe tsy hoe moa zany fa dia hoe tsy miandraikitra intsony olona io ny sorona andraikiny eo amin'ny directeur de cabinet fa na eo azy zany inotrangan-javatra iny dia tsy mampiova akory zany ny tato-baovao tsy mampiova akory ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisan'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara izany rehetrarehetra na teo ara inotrangan-javatra iny zany ny teneniny any amin'ny communication ny fitondrana any ny voizany mpanohana ny fitondrana lazaina fa tsisy fiantraikany iny amin'ny fiaraha-miasa ny tany rodota Grande-Bretagne sy Madagasikara dia hoy ny tena manao hoe maninona tsara tsy misy fiantraikany ahoana azavao kely hoe le hoe tsy misy fiantraikany angamba mety hoe tsisy fiantraikany eo ny eo fa reny trangan-javatra reny tompoko dia voalohany indrindra tonga dia tsinona ny resaka mampiempotra ny sosiete vahiny io tonga eto raha ohatra zany misy sosiete vahiny any io tsy amin'ny resaka vato ihany fa mba mieritreritra hoe hampiasa vola any Madagasikara dia tsotra okaloha tena analizy mahitsy zany atsika zany eto amin'ny miara-manototsika tsy miolakolana mihitsy io tsisy resaka zany analizy zany tsisy hoe ipalany fa tena lojika miainga amin'iny zavatra tany Londres iny zao mantsy nataon'le mpanohana ny fitondrana hoe tsisy fiantraikany amin'ny fitohizan'ny fiaraha-miasan'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara iny resaka hoe nahavoasambotra ny Romy tale kabinetra ny fiadinan'ny repoblika tany Londres iny dia tsika eto amin'ny teny misy tsy marina zany tena misy amin'ny fifandraisana amin'ny toy an'ny fifandraisana satria zao raha misy sosiete hafa ndeha raha isika hoe sosiete raha misy orinasa hafa zany akoatran'ity Gamefield ity mba manana eritreritra izy hampiasa vola aty Madagasikara dia izy hoe aloha eritreritra raha ohatra indray ary izy ka resy lahatra ihany dia raha ohatra ka hoe ohatra zany raha ariary zato ny tokony ampiasainy tsy mandefa an'io izy aloha fa mety ary folo aloha no alefa an'eo mbola mitsapany alalan'ny rano izy aloha tia rehefa misy an'ity zavatra ity zany ve dia tsisy fiantraikany sao dia averinareo ary le vahoaka malagasy fa tena hoe tsy maininninona tsy mahatakajavitra dia tsotsorina fotsiny hoe tsisy fiantraikany amin'ny fiaraha-miasan'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara io lasa manahirana zany ny mampiasa vola aty Madagasikara zay ny conclusion lasa manahirana ny mampiasa vola aty Madagasikara nefa isaky mihetsika mandeha ny atelier any an-dafy any mandeha ny fivoriana any an-dafy any entaninareo mpanambola aty ivelany hampiasa vola any aminay any Madagasikara fa tena sehatra afaka tena hampiasanareo volanareo mihitsy any aminay any Madagasikara ny malagasy dia mahay miara-monina vahiny malagasy dia tia fihavanana zany ny tatatatana any nefa ny tena zava-misy zava-doza dikan'izany hoe mampiasa vola zany tompoko dia tsisy resaka asasoa zany ka hoe tonga ty ny vahiny dia hoe ndeha hanao asasoa benefisy ny tadavina zay ny lalànan'ny orinasa ka zay ny lalànan'ny resaka ekônomika benefisy tombony tadiavina hoe ianao manana an'izao dia atao ny fifanarahana dia tombony tadiavina fa le firenena izay anaovana n'ilay fitrandrana ihany koa dia mba mahazo tombony fa ny eto Madagasikara tsy zay fa aiza no misy an'le blokazy dia ao amin'ny sehampitantanana eo anivo amin'ny fitondrana
satria rehefa olona ambonimbony ihany ka zany tiany raha ohatra hoe olotsotra ty ananina ty ka afaka manao an'izany hoe hitako vola 225 000 livres sterline zany am'le société fa le anarana madiro kaby azy amin'ny présidence mihitsy lo entina hoe anindrina tonga de zay ny fahitany maro azy fa raha hoe olotsotra zany hoe romi zany hoe olotsotra hoe ohatra hoe olotsotra de atao hoe tsy nanana ndraiky tatao amin'ny présidence ary ohatra hoe afa mihitsy de hoe tena sahananao an'izay ve izy tako vola satria zay mantsy le ato hoe nitako vola zay hoe hiditra amina participation amin'ny 5% an'le projet en Genfield eto Madagasikara izy miaraka amin'le frantsay le hoe Philippe Tabuteau de lasa saintsika manoloanan'izany toe-javatra zany lasa saina hoe zany ve zany le fandehan-javatra ka raha olotsotra dia satra ihany no ny saina hoe avita an'izany tonga de hoe mipropose somary mampiasa teny vahentsika manao proposition am'lay ino ty izy ty am'le société le hoe Genfield manao proposition tony mantsy fifanarahana zany hoe ohatra hoe anao zavatra tia tanyrazantsika tia Madagasikara ny société vahiny anankiray dia misy procédure misy lamina tsy maintsy arahana misy fanarahana misy an'izao fa ity zany ivelany zay fifanarahana officialy ihany de miditra am'izay ny fitakiana pot de vin zay le tsy izy zay fitakiana vola ameo an'izao dia zao ny tambony sinsisa le société anglisy anefa le britanika ny fanarahana mazava ihany ny fatany fa raha ivelan'izay satria olona tandalana ny olona eo ny fitrandrana rena-kibo amin'ny tany eto Madagasikara ty mantony mahazatra atsika satria mantsy ty société hoe spécialiste amin'ireo ndre émeraude volamena safira diamondra sy ohatr' zany fatatsika eto Madagasikara zao vao resaka safira de Sri Lankais fatatsika ny Indo-Pakistanais fatatsika fa tsy zay fotsiny fa misy koa ny société hafa ary tena hoe manaraka ny norme amin'ny tony resaka itony de anisan'izany zao hoe ny Genfield société anglisy nindry zareo zany ny azy ihany ny fomba fiasa mazava madio mangarahara amin'ny fatany de itony directeur du cabinet ny fiadinan'ny république zay voasambotra tany London tony ty le tonga amin'ny teny malagasy hoe manontany basy amin'ny anglisy zay any ambaravaran'ny mpamosavy manoko sikidy saka matory no alambo-olombava manontany basy amin'ny anglisy any amin'ny anglisy ianao no ndeha angatabola pot de vin hoe meo an'izao zay fa zao zay ny ivela zay tsy tafiditra ao anatin'ny fifanarahana mihitsy zany 225 000 livres sterline tsy isy soratra an'izany any anatin'ny fifanarahana satria mantsy ty Genfield tya mbola tsy manana hoe carrière hoe toeram-pitrandrana eto Madagasikara izy fa izy kosa zany dia efa nanao ny dingana isan-karazany dia zay le fandehan'le izy de ndeara somary verenantsika kely vetivety fotsiny amin'ny hoe ahoana moa ny fandehan'ity raharaha ty fandehan'izy io zany de tsotra fotsiny amin'ny hoe any Financial Times zay zany no lazan'le raharaha zany iza sera mampalala vaovao mampapafantatra hoe nisy an'izao de le sujet moa zany hoe nisy an'ity le Genfield ty société britannique izy io dia nankatabola 225 000 livres sterline tamin'io société io zany i ramatoa lehibe ny kabinetra ny fiadinan'ny république eto Madagasikara sy ilay frantsay atsoina hoe Philippe Tabuteau de rehefa jerevan'le société le izy de hoe tena tsy ao anatin'ny cadre normal mihitsy zany zavatra zany de io société Genfield io no naninona io no tonga de ny teny ny laza
Nitorika tany amin'ny NCA, io zany le antsoina hoe Agence Nationale d'Application de la Loi, zay ny filazazana raha amin'ny teny frantsay any amin'ny Royaume-Uni. Ile société tonga de nitorika tany amin'ny ty le NCA ity. Io agence io a manana ny lanjany any a Grande-Bretagne ao ka aloha zavaitsika. Fa ny zavatra ohatry tony indrindra de tafiditra ao anatin'ny fanenjehana izay ataony. Izy tsy mpitsara fa tonga de le manentsika aloha, de le misambotra le de manontany aloha le National Crime Agency zany. Zay ny asan'io. Manontany, efa manana ny fomba fiasany izy. Ary ny firenena, ny fanjakana, tsy firenena na ny fanjakana Britanika de tena hoe mamme tena alana mazava tsara mihitsy, fahefana mazava tsara mihitsy amin'ny fanatanterahana ny asany, amin'ny fanenjehana ny tsy mety zany sy ny fandikan-dalàna. National Crime Agency. Le resaka hoe crime tsy hoe tsatokantsy fotsiny na hoe ohatr' zany fa raisin'ny olona crime koa ny zavatra ohatran'tony. Ary zay ny marina sy mitombona mihitsy ny faneho-kevitra sy ny zavatra teneny ny transparency internationale. Transparency internationale nisy fotoana teto Madagasikara izay mintsikenjehana teto sy ny sisa fa ahoana midikiditra amin'ny fiandrianam-pirenena, fiandrianam-pirenena ahoana, ny olona te hampanjaka ny marina sy ny lalàna. Zay ny olona zay. De rehefa voatoroka tany le Gemfield zany nitorika tany amin'ny National Crime Agency de hoe inona zany zavatra zany, dia nandeha amin'izay ny ankety isan-karazany fanadiadiana tao anatin'ny fotoana fohy tonga de tonga tany amin'ny fisamborana, tsy vitany hoe fisamborana de hoe ohatra hoe garde à vue ray andro na hoe 48 heures na ohatra zany, fa tonga de notazomina aponja miandry fitsarana izany. Rovina ny tsarainy ty raharaha manky ty amin'ny 8 septambra. Zany ny fomba fiasan'ny vahiny. Ka ny sasany any ambadika any, tsy misy fiantraikany eo amin'ny fiaraha-miasan'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara. Tena misy fiantraikany tokoa. Inona zany ny tena hoe lesona azotshoana amin'izany? Mba dinidinio ihany alohan'ny fidianana olona sy hanendrena olona de mba fakafakao ihany. Ary rehefa voatendry le olona, raha voafidy le olona de aza velanao zay tiany atao ao. Fa arao maso apetrao mibalisy tsy ahafahany mihoatra amin'ny fefy. Satria mantsy rehefa manana fahefana de lasa mahita tsirony. Lao veriny indray-pandeha. Rehefa mahazo fahefana zany, zay ny olombelona de mahita tsirony de mitady fomba ioarana de lasa manao ny tsy fanao. Zay zany ny momba an'iny raharaha iny. De misy manontany moa fa inona marina moa le Gemfield ka zany zany société zany io sady misehatra izy ndray atao hoe misehatra satria tsy resaka mitrandraka misehatra sy mikarakara ny resaka reny le pierre précieuse reny efa tamin'ny taona 7 no nitsanganana io société io manana revenu izy hatrany amin'ny 340 millions de dollars tamin'ny taona 2024. Matanjaka zany ary manana piasa hatrany amin'ny 4.390. Karohana ny tany amin'ny dossier tany zany de hita anarivony zany mipiasa n'ity Gemfield ty, zany hoe tsy société motramotraka. Na hoe andehanao fitrandrana de ohatra hoe ataon'ny Sri Lankesa zany le reto le karana moa filazantsika azy. Fa zany koa tsy midika hoe ratsy daholo zay mitrandraka. Fa misy ny tena miezaka manaraka ny lalàna, fa misy ilay manao ny tsy mety ihany koa ary miraitsy kombakomba zay. Raha ohatra moa zany zao ka tsy nanenjana ilay société Gemfield ka tsy nitoroka, tsy nitaraina tany amin'ny National Crime Agency tany Londres, de inona ny vokany? Inona no vokany? Raha ohatra ka zay no nitranga, ny vokany de zao, ny any olona ambony zany eto amin'ny fitantanana ny firenena malagasy dia lasa manan-karena tapoka. Tsy misy tombony na ny ariary ara na ohatran'izany aty amin'ilay vahoaka malagasy, fa ny sasany any ambony any
manao ny ataony de ondray no miteny le izy kosa aloha tsy misy idirany aty amin'ny fitondrana mihitsy le izy fa fanapaha-kevitra le ramatoa manokana io de io ara zao efa nisorona izy tsy ho directeur de cabinet ny présidence intsony zay mantsy le fivoaram-baovao tao anatin'ny asa ataontsika hoe 2 ora zay hoe limose zany nisorona teo amin'le andraikitra fa nga zany ampy ianao efa voatonontonona eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary le hoe talehan'ny kabinetra ny fiadidiana ny repoblika nga iny voafafa eo amin'ny sehatry ny tontolon'ny fiarahamonina eto Madagasikara sany an-dafy iny efa titre iny de ao moa mandeha famakafakana de hoe tena mety isy ifandraisany ve zany amin'ny resaka fifidianana misy mitady vola ny ananinany zany zao mbola fanontaniana lehibe société civile ny tena mpikitika an'io tena mpiteny an'io hoe mba hataovy mazava am'izay any le loha ranombola an'izay candidat eo sisa hoe ahoana sy avaiza sisa tamin'ny 2018 eny tonga teto ny rosianina nisy candidat ny teto ka ny raviravizan'ny rosianina vola nisy teto tsy ray aka le candidat koa moa zany teny hoe ako anampy ve mo sakanana fa tsy zay ny tiatsika ho tenenina na hoe ho lavina tsy zay ny tiatsika ho tenenina fa hoe ahoana le lalàna eto Madagasikara ny tsika zany lalàna tononona fotsiny tsara rafitra fezateny tena mipetrapetraka tsara fa le tena zava-misy mifampiarana azy tsy ao de hoe tsy maty manota de zay no anisany amaranantsika kely an'izay le taridresaka zay aloha zany efa tonga eto namana faniry razafy manantany zay tompoko zavatra ohatry antony ny any ambony any any manao no tsy manjary de metraika ty amin'ny vahoaka ary ny zavatra ohatry antony no anisany manazava ny mahapotika sy mampahantra ny malagasy ny firenena eto Madagasikara robaina ny are-pirenena manao pot de vin mitakitaky volany manolona any ananinany de le vahoaka malagasy mitrongo vaholana misaringo boridamba tsy mihinan-kanina tsony le vahoaka malagasy zesta fotsiny andray zay dezila nefa ny sordira tena vo eo atsy ambadiky ny tambohany MBS ary am'le pavé avy any amin'ny terminusny 138 nanosipatra any midina ary voaka ary amin'ny diga ary sordira nefa ny ato ambadiky any moa zany service-ny commune Antananarivo renivohitra resaka travaux publics fa amin'ny sisiny iny tamin'ny voalohany izy teo amin'ny 3 metatra teo fotsiny ny alavan'le sordira zany amin'ny trottoir fa tsisy lalana le olona fa tsy maintsy mandeha ny mpivoan'ny arabe izy fa sordira zao efa lasa tsy 3 metatra tsony fa efa any amin'ny 20 metatra any io trottoir rehetra reny feno sordira zany anefa ndray zay dezila sa hoe tsy mandalo aty Seychelles tsy mandalo aty Anosy-Patrana aty Mauritiana ny Seychelles Maldives ny Réunion Comoriana tsy mandalo aty izy de tsy maninana tsy alana eo ary io zany ve ny toe-tsaina hoentitsika hoe tena mitatana an'ity raharaha ty tsy mety zany de zay zany ny tena mila ajerentsika tsara hoe eo amin'ny marina zany hoe iny moa zany no mbola miandro fitsarana ny ramatoro misy le frantsay tsika zany amin'ny 20 septambra manan'izay lazainy izy akavoka izy amin'le kipitsipitsipitsarana any iny moa zavatra fa de eo andrasantsika no teneniny eo fa ny lesona fotsiny de izao rehefa anendry olona na rehefa ifidy olona dinio tsara zay le lesona asoahana tamin'ity raharaha ty ifidy filoham-pirenena amin'ny malagasy atsoatsy ifidy filoham-pirenena amin'ny malagasy atsoatsy dinio tsara afakafaka tsara tsy taitaitra fotsiny dinio tsara nanahoana mombamomba n'le olona mipasehany mipasehany manahoana tena jereo amin'ny atsipria mihitsy ary rehefa tonga eo de tsy maintsy araha maso mba tsy anao excès de zèle le izy ane zany zao ohatra ny ramatoa Romi Andrianarisoa zany zao
le titre directeur de cabinet azy ano iny zany entiny eny iny de iny no ampiasaina. Lasa misy resaka trafic d'influence koa zany zavatra zany a, zay koa mantsy navoan'ny Sarkozy nampiasa le trafic d'influence za filoham-pirenena de matikena maso amiko re olon'ireo dia ampanaoviko an'ity zay le trafic d'influence le hoe le titre hoentinao zany no ampiasainao hipiretanao olona ry ny any an-dafy tsy azonao atao an'izany ary akoatr'izay ty zany zao misy resaka hoe kolikoly pot de vin mangatabola sy ny sisa fa mbola betsaka ihany ko ny mpanao kolikoly eto amin'ity Madagasikara ity ka mahatonga ny firenena tena hoe farahidina ohatran'izao. Mara io ny raha Romy Andrinarso io izy io fa aiza daholo ireo mpanao kolikoly fiteny foana aloha hoe le trondro madinika foana ny fafankihoany ery fa le trondro vavety tony Romy Andrinarso to moa zany zao anisan'ny trondro vavety tony satria manotany-basy amin'ny anglisy dia nataon'ny anglisy nahita mibasin'ny anglisy hatreto aloha atsika mbola miandro amin'ny fitsarana zany de hita eo zay lazain'ny fitsarana eo fa misy moa zany miteny hoe zao mety sazy andra sy ohatran'izany iny tsy idirantsika aloha anjaran'ny fitsarana ary ny fitsarana any Angletera tsy misoma amin'io fa tena mampiatra ny lalàna dia zay le izy zay fa firy mbola be dia be ny tranga efa misy ny Bianco manao ny asany fa efa nisy fotoana ny tena nyteny mihitsy ny tompona andraikitra ambony tao amin'ny Bianco hoe rehefa manao ny asanay zay de misy coup de téléphone avany misy hoe anany ty fa ohatr'izao sy ohatr'izao raha ny tena izy ihany koa zany Bianco araky ny hoe tena hoe slogan sy ny anarany de brao maleo tena indépendant koa Bianco Seny samy idiran'le resaka indépendant misy i daholy fa zany kolikoly zany anisan'ny mahapotika any Madagasikara to zao kolikoly efa tena sehatry raisam-pirenena tony andry madame Romy tony fa ny ato anatiny ahoana ty ato isaky ny anao zavatra de tsy tafavoaka fa de misy aenonany zany foana zany kolikoly zany tena mbola goavana ka hiatrika fifidianana ny ifidianana filoham-pirenena hiatrika fitsarana moa zany zay kandida zany satria ho tsarainy ny vahoaka de ny vahoaka zany hiatrika fifidianana ny vahoaka no mifidy de le platsaka ho tsaraina na hoe hofidiana fa ty amin'ny vahoaka malagasy no misafidy tsara hoe ahoana sy ahoana zany aiza no ametrahana ny safidy raha izao no fiainan'ny firenena zay le izy zay ka io tsy vita moramora hoe ka izy ny nanao na Ramatoa Romy nanao nataony tany de ahoana moa ny idiran'ny fanjakana am'zany ahoana moa ny idirany ao amin'ny fiadinan'ny repoblika zany tsy ka voatononako izy directeur de cabinetko inona indray tsy maintsy voatonona raha vao ohatra izy zao miatrika fitsarana izy te olon'ity de iny le titre iny inona moa ny asany de hoe zao de tsy voatonona isa ahoana ny tsy voatonona tsy maintsy voatonona ilay titre zany de zany no nentintsika aloha zany manotondra fanazavana momba n'iny raha iny fa ino moa zany tsy maintsy ho arahantsika akaiky mihitsy ny fizotrany sy ny fivoaran-draharaha zany fa mba am'izay zany tsika mianakavy maraka tsara fa tsy hoe misafosafony eny fotsiny hoe zao ony fa ireny toe-javatra reny tompoko de misy fiatraikany tokoa amin'ny fifandraisan'ilay firenena sy Madagasikara ohatra farany efa taona efa ela efa taona maro fa nisy teratany Suisse zay nisy namono maty teto Madagasikara teratany Suisse taditsika angamba zay afery zay fa efa firy taona tateo rena mbola ankorontaniny mpitondra tany Suisse any hoe ahoana voe marina momba an'ity maty tany Madagasikara ty satria mantsilizy nangingina tsony misokatra amin'ny fanadiadiana
zay foana le teniteneniny eto misokatra amin'ny fanadiadiana ka ny Suisse tsy te alalan'izay misokatra amin'ny fanadiadiana fotsiny fa raha misokatra amin'ny fanadiadiana tena hoe miabotira vela izy atraiza fa tena nisy fiatraikany teo amin'ny fiara-miasan'ny tany rotota mihitsy tena taona maro nangatsika ny malagasy zany teto miteny ka zao efa atao zay azo atao fa makatsa amin'ny makary ka io resaka sehatra raisam-pirenena io tompoko tsy mandeha ho azy io reny le vahiny tonga eto reny very passeport analakely reny de averinao vena fa tsisy fiatraikany amin'ny fiara-miasa misy aza mandehandeha antsony fa feny mpanendaka any aza mandeha any fa zao fa dia zany tsy maintsy arenina olona takany ahoana afaka no anavitra n'ity firenena ity zany a dia fahatrany zany azo resena tsara mihitsy zany de ndraiky mantsy le olona mihitsy ny te antra efa fantatra zao hoe tia tsy mety hoe ity mampahantra ana mbola imiankina amin'iny ihany de ianao mihitsy zany te hatra ka tsika moa zany tsy hoe te hiditra hoe amin'ny atsipriany zay fiainany tsirairay ihany ny tsirairay zay fa vakeo aloha ty boky ty aloha zay aloha raha manana hoe mba finiavana eo zany de mba vakeo ty fa zava-dehibe ny atao anatin'ity ady amin'ny fahantrana olona maharesy ny fahantrana nosoratany Andriamasinoro Fidy Malala Ampitandrina dia miresaka fanazavana nentin'ny candidat président Marc Ravalomanana moa zany zay resaka zay miarabanao namana faniry raha zafy manantany tonga eto amin'ny fandarana dia ianao ndray zany no manohy ny fandarantsika ara aloha zany satria fa maromaro any zavatra nytenenina teo andao ary zatsisy miarabandrina miarabany namana teknisiana rehetra ao ambadiky ny sarsy ny feo ny any amin'ny radio mata ny mpiaramiasa amitsika ianao zay manaraka an'ity fandaran'ity eto aterana sy any apita andranomasina any de arabaina avokoa tsika rehetra zany ny vaovao nentin'ny rina teo de mbola azo lasaina hoe vaovao mbola mafana tena mafana tokoa satria eto io miezaka mbola manaraka ny vaovao de mahita tsara mihitsy ny amin'ny fivoaran'ilay zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy satria izy ty moa zany rehefa mahazo amin'ny sehatra nasionaly de apoizina tsy maintsy tonga amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka mialohan'ny hidirantsika anatin'ny fanomezam-baovao toyiny rina satria miazakazaka be le raha mandra-pahatonga ny amin'ny fahavalon'ny volana septambra zay hitondrana ny raharaha eo anivon'ny fitsarana britanika zany any tsaraina na de misy manevra maro samihafa raha tiana hapodiana an'le raha matoa eto an-tanàna zany am'izay mety ho fikafika maro samihafa dia aleo aloha verena atsika hoenona jerena ho an'izay afaka mijery amin'ny YouTube moa zany tsika moa zany efa siparany sasany tamin'ny Facebook mbola manao ny hevitra tsika amerena anazy amin'ny Facebook zany ary mino tsika fa tsy maintsy ho tafaverina io MBS sy ny page Marc Ravalomanana official io fa ho atsika zay mijery amin'ny fahitalavitra mivatana sy amin'ny YouTube de mahita nyty fanadihadiany mpanao gazety teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena ity ary raha miaino ianao amin'ny radio moa zany de maheno ihany koa ka aleo aloha alefatsika ity vidéo eo amin'ny 2 minitra mahery ity mitantara ny tranga teto Madagasikara France 24 no mpanao gazety vahiny no mitatitra an'io zay manana correspondante ihany koa eto Madagasikara mazava ho azy Gaël Bourgia zany de hoenotsika de miveriny satria le raha moa zany rehefa resahany amin'ny sehatra raisam-pirenena de manongilatsofina ny rehetra fa rehefa eto le izy eto ny azo ampirorona amin'ny cybercriminalité zay maneho hevitra fa ny any ampitan-dranomasina any tsy ohatran'izany endriky ny fahalalahana tsy ohatran'izany ihany koa ny endriky ny fahafahana miteny liberté d'expression fahafahany asa fanao gazety liberté de presse malalaka ny any aloha renotsika le izy aloha fa alivetivety. Quelques mois de la présidentielle, une nouvelle affaire de corruption embarrasse le pouvoir à Madagascar. La directrice de cabinet du président a été arrêtée jeudi dernier à Londres pour corruption. Elle aurait empoché 260 000 € versés par une entreprise minière britannique spécialisée dans les pierres précieuses. Un communiqué de la présidence annonce son limogeage immédiat alors qu'elle est encore détenue à Londres et qu'elle doit être entendue le 8 septembre. Les précisions de Gaël Borgia à Madagascar.
À Madagascar, les affaires de corruption, de malversation ou de fraude fiscale impliquant des hommes politiques sont devenues quasiment banales, mais les condamnations par la justice malgache restent rares. C'est donc la première fois qu'un haut responsable de la présidence est arrêté à l'étranger pour corruption présumée. Il s'agit de Romi Vos Andrianarsou, directrice de cabinet du président malgache depuis mars dernier. Le Financial Times a révélé ce dimanche qu'elle a été arrêtée en pleine réunion alors qu'elle et son associé, selon les accusations, étaient en train de soutirer 260 000 € et 5% de parts dans d'éventuels futurs projets miniers de la société britannique Gemfields. L'ironie du sort, c'est que Romi Andrianarsou se présente comme une femme politique engagée, militante anticorruption. Elle était même présidente de la commission développement durable et intégrité des affaires au sein du groupement des entreprises de Madagascar. La présidence n'a pas attendu la décision de justice britannique pour s'exprimer. En moins de 24 heures, elle a limogé sa directrice de cabinet en indiquant que cette dernière était en congé et que donc elle aurait agi seule. I Gaël Bourgiano mitondra an'iny fanadihadiany zay correspondante ny TV5 Monde le anona falazavady raha nenotsika teo le izy rena zany de hoe voasambotra tena tao anatin'ny fivoriana mihitsy ity tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny présidence ny république any Madagasikara ity. Ny atao hoe présidence zany de hoe fiadidinan'ny république Madagasikara zany, présidence de la république de Madagasikara. Ka tale cabinet izy directrice de cabinet eo anivony zany fiadinan'ny république zany. Zany hoe matoa izy no safidiany ny filohan'ny république ho taleny cabinet dia olona mahatoko zany anao ny raha politique aloha voalohany indrindra ny asany zany taleny cabinet izany. De zay taleny cabinet izay no mahafantatra ihany koa rina akoatra ny secrétaire général ny présidence na io secrétaire général tombontoera na io adjoint lefitra dia mahafantatra ny agenda amin'ny filohan'ny république ary mahafantatra ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena sy mifiodiny raha mafana sy mangatsika eto amin'ny firenena. Mahafantatra koa ny information rehetra mitranga eto amin'ny firenena satria efa nambarako hatrany fa vao maraina ny chef d'institution dia tsy maintsy misy taratasy eo ambany sokany hamakiny ny information sy ny renseignement rehetrarehetra mivezivezy ato anatin'le tany république à Madagasikara. Ka anisany mahafantatra an'izany ihany koa ny sombony raha ohatra ka 100 ny information tonga amin'ny filohan'ny république azo antoka mihitsy mety manodidina ny 20% fantatry ny nivon'ny secrétaire général fa manodidina ihany koa ny 10% tokony ho fantatra zany directrice ny cabinet ny présidence zany. Fomba fiasa zany fa ahafantarina le hoe aiza ny orientation politique hitondrana an'ity firenena ity, inona ny attente-ny vahoaka amin'ny président de république, inona ihany koa ny vision makaiza par rapport an'izao zavatra ao fa manoloana an'izany rehetrarehetra zany inona ny andraikitry ny anivon'ny présidence de mitondra an'izay orientation politique izay mijery an'ilay pour sy contre, mijery an'ilay position na mety ho faiblesse na force ngezabe ananan'le fitondram-panjakana lay directrice na cabinet. Mahafantatra ihany koa aiza ny code de popularité an'ilay filohan'ny république, aiza ny zavatra miodina am'izao fotoana zao amina raha mamay karaha miresaka jirama tsika de eo ambany sokan'izany directrice ny cabinet zany no momba ny jirama. Eo ambany sokany Madagascar Airlines, eo ambany sokany resaka secret, eo ambany sokany resaka Croma, dossier rehetra zany dia fatany sy miodina eo am'izany directrice ny cabinet zany. Tsongon'olombolo zany vao tonga am'izany toerana zany. De ity raha ty zany amin'ny hoe niala teto Madagascar izy fantatra ny volona nandehanana ny volona ny Air France. Olona manodidina ny 200 mahery mbola sy tonga antsika rina foresantsika mihitsy zay. Fa olona manodidina ny 200 mahery no niaraka volona taminy. Ary nampiasa passeport maitso izy. Inona avy ny lokon'ny passeport ary maninona ny passeport maitso no nampiasainy. Indrindra mantsy. Dikan'izany zany ny fivoahan'ny ala teto rehefa avy any Kigali, Rwanda izy parmi les délégations niaraka amin'ny filohan'ny république satria izy ao anatin'ilay sampana lehibe anankiray zay heverina ihany koa fa mpandraharaha
ary manana orinasa izy, manana associe am'izany, dia ao anatin'le développement durable sy resaka intégrité. Fampandrosoana maharitra raso aloha miteniteny foana ianareo fa raha miresaka développement durable zany ny filomarika Ravalomanana ny tompony sy lakilian'izany. Ka ty zavatra resahantsika ity, ataoko parenthèse kely zay na fonoteny, fa ty zavatra resahantsika ity Rena Rabe Manantsara de ty nilazaina ny amin'ny hoe ny azan-damy président zany tany Kigali Rwanda 7-8 zany hoe fivoriany ny Rwanda sy Madagasikara ao anatin'le resaka fandrarana dia amam-bolana ny karakarana an'izany ary nisy correspondance ny fanaovana administrative ny fanaovany teto Madagasikara sy ny tany Rwanda natongavana tam'izany. Donc mahafantatra tsara an'izany zany ilay taleny kabinetra. Rehefa avy any izy tonga teto an-tanindrazana izy dia nandeha niondrana nakany Paris ary avy any Paris izy nakany Londres. Ka ny fivoriana tany zany tsy hoe fivoriana tampotampoka be na hoe fivoriana tsy napozina fa matompo planifiena tsara lay fandaharam-potoana avy niatrika an'ilay visite officielle nataon'le filohan'ny Repoblika tany Rwanda tao Kigali dia tonga teto an-tanindrazana de indray niondrana nakany Londres dikan'izay zany efa mipetrapetraka tsara ny fandaharam-potoana. Fa ny olona tsy batra, ny olona tsy draba, samidika daholo zany teneniko zany na draba na batra, fa mahalala misaina tsara satria tsy samba vona piasa vola manerina zao tontolo zao le James Fields. Fa tamin'ny 2007 io no nitsangana io société io. De mahafantatra tsara izy zany satria kirakiram-bola amina milliard de dollars ny capital n'izay miodina manerina zao tontolo zao. Dikan'izay zany tsy hoe olona sambosamborona teto andraraha eto Madagasikara izy fa efa nisy clause na fandrarana marobe, efa nisy fanadihadina nataony teto Madagasikara sy ny vezivezena fa eo am'le famarana ny adevitra azona n'le licence d'exploitation zay sisa no heverina fa tokony adevitra farany. Mbola tsy manana carrière eto izy. Tsy manana izy. Mbola tsy manana izy. Tsy manana izy. Fa mangataka izy ny azona n'izay licence zay satria efa nisy fanadihadina tamina toerana vitsivitsy nataon'ilay James Fields. De tato ambadika tato misy mirangorango be satria tsy mazaka mare fofom-bola efa nitenentsika foana zany fa zay ny atao hoe régime Andry Rajoelina tsy mazaka mare fofom-bola de io mahatonga an'izy menaka fitavajabaka rehetrarehetra io na simple chef de service na directeur tsotra na directeur manana andraikitra lehibe any amin'ny institution na ministra de tafajabaka daholo amina raharaha rehetrarehetra. Kina koa nidorany teo frantsay Philippe Tabuteau koa. Ka ity zany fanazavahan'ny mpanao gazety azy teo de hoe arrêté en pleine réunion. Fambarakany zany e. Fa nga tsy vacances ny elany teto no manao réunion izy. Fa fambaraka zany le motif aloha tsy resahako a. Iny azo foronina. Ave alefaso kely moa faly. Mois de mars 2023 no nommé teo anivon'ny conseil des ministres i Romy Andrenarso ho directrice ny cabinet en présidence. Le teo alohany aloha zany de fa nesoriny iny limogé iny. Ity tamin'ny mois de mars de mazava tsara ny ato. Fa nendrena mpiasam-panjakana ambony prise en conseil des ministres. Prise en conseil des ministres. Décision. No raisy ny didim-panjakana mana foana ny didim-panjakana manendry ny taly any kabinetra ny fiadina ny Repoblika teo aloha. Iza moa io zany mazava ho azy io. Lovasy ny riny io. Sy manendry Andriamatoa Andrenarso Romy taly ny kabinetra vaovao. Kaso aloha. Totra mibao miavitra angamba izay. Satria maromaro manko le vehivavy tao. Delmoty de Lovasy ny rina non bao miavitra de Lovasy ny rina ave de avy eo le ray natao directeur de communication de ty vehivavy efatra le izy vehivavy efatra. Bon ka zao le izy ity tamin'ny mois de mars no nommé 1er mars zany a. Zay ty didim-panjakana ty avril, mai, juin, juillet, août 5 mois nandraisany an'le andraikitra de nahazo congé izy. Za tsy mbola miresaka any amin'ny resaka code de travail sy ny droit de congé a.
fa zay manatsofinao ka iaino ny fitenenan'izay ary zay mahay mandalina ako andalina tsara. Mivoaka ny conseil des ministres zay nanendry antiramatoty voalohany volana marsa, io zany décret nakandraikitra voalohany izy. Taty amin'ny volana août izy naka congé, satria zao zany le izy azotsika tsara le lozika tadiavin'le fitondram-panjakana. Inona ny fomba atao mba tsy hanankilana andraikitra le fitondram-panjakana, même le filohan'ny république, indrindra ny présidence zay toerana anesan'ity olona ity ka ho voasiketa ao anatin'lay fisangorana ary ilay fiahiahina nanao kolikoly nataon'lay dirikabiny présidence. De zao ny tsy ahafahana mampiditra ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena ao anatin'lay raharaha dia tsy maintsy nikarikevitra le hoe mission manokana io personnel tsy nisy ny dira fitondram-panjakana. Ka ny ahafahana mikariko an'izay efa nresantsika tetinge zany riny tamin'ny latsinainy roa ihany ho any lalan'io fanjakana io de un na io mission officielle de misy ordre de mission any mbola tadiavintsika zay, na io de deux vakansa le olona ny nandeha tany de tao anatin'le hoe mahavakansa azy de nararoatra izy de tafajabaka tokoa le fitondram-panjakana de ny teny hoe congé izy teto de azo tadiavina amin'ny lalàny zany. Congé vacances nampiasa mazava ho azy mazava ho azy nge rehefa congé nge izy zany dia omena ihany zany lay satria misy droit de congé. Fa io fa azona congé io koa de takiny ny asa io hoe ny asa firy volana any anatin'ny période d'essai rehefa vita iny vita amin'ny période d'essai makataka congé de manzo. Rehefa vita amin'ny période d'essai dia mizohira n'lay fialan-tsasatra aporosihana 30 jours any ny mpiasa na 60 jours faravamboniny haka fialan-tsasatra zany arabe loatra ny resahako zany. Fa zay izy ao anatin'ny orinasa de ty antanitsika ty raha mois de mars izy nommé mois d'août izy congé. Ato anatin'le mois d'août congé voalohany ao anatin'le préparation les jeux des îles le fitondram-panjakana zay adevitra be am'izao fotoana zao ary le présidence mihitsy mitsoraka mikelika ao. Misy directeur ny événementiel any ao anatin'ny présidence ao manao ny fanokafana an'ty resaka jeux des îles ty e. Dikan'izay ny présidence mihitsy mandray antsehatra ny amin'ny fanomanana an'le jeux des îles ary efa nambarana ingaian'ny radio liny hoe ataoko avolo eny mihoatra ny jeux des îles tany Maurice, ny jeux des îles eto Madagasikara. Dikan'izay zany engagé amin'ny organisation rehetrarehetra ny eo anivon'ny présidence. Nefa ny dirikabo de dirikabo maka vakansa nefa jeux des îles amin'ny alalany congé. Nefa ny fiadinan'ny république miditra lalina amin'le jeux des îles ny dirikabo mandeha vakansa. Fa akoatran'ity mbola misy azan-dan'le filohan'ny république hitsena n'lay flamme olympique ny ainga-tany Tsiranana. Zany hoe efa tena ao anatin'ny fikarakarana tanteraka les jeux des îles nge misokatra amin'ny herinandro amin'ny herin'ny sabotsy zoma plutôt satria androany aseza 17-23 ny anandray manko any amin'ilay ouverture n'le dépôt de candidature indray 23-25 ny jeux des îles rina 25 karaha 25 ny jeux des îles zany amin'ny zoma heriny tokony ho eto tanàna daholo raisina zany hoe consigné camp zay indrindra raha ohatra zany amin'ny fomba fiteny miaramila ny tiako tenenina azy satria fantatra ny eo amin'nivon'ny coordination générale fa tsy mandeha amin'izay loany ny fikarakarana rehetrarehetra fantatra ny eny zava-misy eria mamasina misavoritaka ny fikarakarana hoe ary efa nampimenimena ny fédération rehetra ao anatin'ny fotoana mamay ve no angataka congé le dirikaby ao anatin'ny fotoana mamay SSS zay manao grevy no mangakataka congé le dirikaby ao anatin'ny fotoana mamay zay tokony hikarakarany eo anivon'ny présidence ny amin'ny démission n'le filohan'ny république raha ohatra izy candidat ary raha tsy candidat izy mbola miadevitra izy ny amin'ny fitsarana ny amin'ny azona certificat de nationalité ary akoatran'izay iny préparena ny candidat ny taratasy rehetrarehetra n'le candidat raha ohatra zany ka le filohan'ny république no candidat ary raha tsy izy le izy
mbola manana asabe am'izany leo nivon'ny taleny kabinetra anao ny lobby politika rehetrarehetra am'izay mety oatra kandida zay atolotry ny fitondram-panjakana raha ohatra ka tsy lera am'sekely ny kandida de mizoe rôle ngezabe am'izany lay taleny kabinetra satria hoy isika manao ny adevitra politika izy manao fampandehanan-draharaha politika eo anivon'izany fiadinany repoblika zany mandeha zany ny asan'ny fiadinany repoblika amin'ny lafiny ara-politika de no lay taleny kabinetra tsy mandeha io de no lay taleny kabinetra de lasa ianao mandeha ihany arakoatran'io ny préparation an'lay déplacement filohan'ny repoblika ho an'ny Roma zay voalaza fa mety eo an'ny papa tsy moramora ny atongavana an'izany mifandrindrana an'izany rehetrarehetra ahoana ny famoahana ny délégation nety Madagasikara andeha anaradian'ny filohan'ny repoblika am'izany ahoana daholo ny taimina ny organisation any toerana ifampizaran'ny SGP sy ny SGAP sy ny directeur de cabinet miaraka amin'ny kabinetrany no fandaminana an'izany akoatran'ireo zava-misy eto an-tanàna rehetra dika zany zava-dehibe zany le nakanesana tany Londres ka tsy afa mialy eto izy Zay le izy. raha ny tokony ho izy zay le teneniko hoe conseiller ka raha ohatra zany ka hoe miaramila ny resahantsika satria mamay le situation vainjour nge sisa de tokony ametra-pialana le filohan'ny repoblika raha toka kandida ary mbola adevitra ny maha-kandida azy de mahita ianao taleny kabinetra mialy eto aterina mametraka demande na congé de rehefa mialy eto ay de hitraité affaire any ampitan-dranomasina any Europe ary teo ampivoriana no ny samborina de mpiezeny olona zao manko mahasamy hafa an'le izy reny atsika apiany mpanaraka raha teto Madagasikara nisy an'ity ary zay mafetra an'le James Fields ny convoqué-ny nakany io zany zao mbola mila fatatsika iza no ny paye ny billet d'avion ny Romy sy Philippe Tabuteau averiko tsara iza no ny paye ny billet ny taleny kabinetra sy ty Philippe Tabuteau ity raha ohatra ka ny fitondram-panjakana miampy ny passeport maitso nampiasaina dikan'izany mission mpanjakana inona aloha ny dika amin'ny passeport maitso ahafahana mamitahiraka zany sy mampalalaka ny fivoahana passeport de service mantsy reny misy olona manokana mahazo an'izany na passeport diplomatique ohatr'izany olona voasokajy manokana eo amin'ny sehatry ny asa sy ny voninahitra sy andraikitra no mahazo an'izany de misy faveur mifanaraka an'izany na savaina raha ny aéroport any velany any tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra de apetratsika le izy zay nge azo tadiavina eo nivony Air France iza ny nanao ny réservation ny Romy sy Philippe Tabuteau mipehena tamin'ny alalan'inona lizy misy dikany daholo zany zavatra tiako anontaniana zany raha ohatra ka izy mena darery mbola adevitra hafa fa misy traçabilité afaka tadiaviny zany ahafantarana an'le hoe nanahoana tokoa ny fomba nanaovana ny réservation an'izy ireo satria tsy hoe le 9 ny ala teto Madagasikara de iny le 9 ny veo hoe anapaka billet non mialohan'izay de efa fantatra fa isy déplacement ataon'reto olo reto raha passeport maitso koa izy tsy maintsy misy atao taratasy atao misy fenona sy ohatran'izao eo zany nametra antsika n'le hoe aizaho aiza lay andraikitra mahatompona andraikitra azy sy lay anliany eo anivon'ny présidence sy mipiary ny fitondram-panjakana hoe tao anatin'ny congé izy ny nandeha tany satria nitadiavy le fitondram-panjakana amin'ny communication iny de tsotra mission manokana iny fa tsisy idira ny fitondram-panjakana dikan'izany tsy miangazé amin'ny fitondram-panjakana iny fa adino reto olo reto zao dirikaby ny olo iny tsy mbola abrogé izy tamin'ny nandehandeha iny dikan'izay mbola mibaby izy mbola afaka nizary izy ny carte de visiteny ho an'ny olona rehetrarehetra any dirikaby ny olona nandehana ny tany sy ny ona taminy tsy malala hoe congé izy fa mifantatra fotsiny de zao dirikaby ny présidence izy inégoce licence au nom ny licence any rehefa avoke taoriana ny 2009 rehefa vaky balina ny bois de rose ny sisa de mibloqué na ny licence zay nge mahatonga ny licence na radio licence na télé licence d'exploitation na mine licence na resaka bois de rose ny sisa licence zay ahafahana
manao fanondranana eto Madagasikara bloqué satria vakibalina rehefa avy nanondrana izy menakavy le nanan-karena tampoka taorianany fanonganam-panjakana de nidina izy ireo avokoa ny lisansa rehetra ka zao le lisansa rehefa avoaka misy engagement le État ao ambady zany indrindra ny resaka minina raha miresaka kody minier itsika mazava ho azy ny ambanin'ny tany amin'ny fitondrana amin'ny fanjakana ny ambonin'ny tany ho an'ny olona zay mampiasa azy veriko tsara zany ny ambanin'ny tany zay le tsy maintsy ilana alalana any amin'ny fitondram-panjakana hitrandraka ny eo ambanin'ny tany satria any fitondram-panjakana kidy fitondram-panjakana any vahoaka malagasy kidy vahoaka malagasy any tompo-tanindrazana monina eto Madagasikara zay no lalany zany raha miresaka tantsika ny ambanin'ny tany any fitondram-panjakana hiarovana ny fahafahany vahoaka sy ny soan'ny vahoaka fa ny ambonin'ny tany ho an'izay mitrandraka azy ho an'izay mampiasa ny tany zay le hoe ity ny nanajary ny tany manao alalana izy any amin'ny fitondram-panjakana mba azon'ny tany de miasa izy eo ambonin'le tany iny an'le vahoaka miasa iny no problème ka ao ambanin'ny tany le amezana fahazon-dalana zay amin'ny alala ny fitondram-panjakana malagasy zany hoe areny vahoaka malagasy no nangatana de reto fatombaza maromaro miaraka tamin'ny rombo reto zany miara-miketrika an'izay nefa le fananana amin'ny malagasy mbola misy vazafa nge tafiditra ao anatin'izay insectain gérard rina voatonina ao ambadiky ty raharaha ty koa akoatra ny Philippe Tabito reto zany de manao ampimamba tena mangarona mandroba mihitsiny ny areny malagasy toatrin'izay koa le roa miandrenarsoa zay manana fizakan-jo-pirenena hafa akoatra ny malagasy azy de zao le malagasy tompony mangatakatriny fa reto gasy sadasada reto sy vazaha reto tena vazaha no mandroba ny arena de mivarotra azy amina orinasa eo amin'ny setra isam-pirenena le James Fields de isorana anaovana grand bravo misy le orinasa tratra tany raha teto io sarotra be zay le manontany basé amin'ny anglisika fa tany de piégé tany en pleine réunion ozy izy ny mpanao gazety ny TV5 Monde teo de 250 000 euros tany hoany lay lela vola de fa netrika teto fanazavana samihafa de ozy tsika hoe ironie du sort ve militante amin'ny anti-corruption iny ramatoa iny zany hoe piady amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny intégrité zany moa fantatsika hoe resaka fahadiovana fangararana ara-pitantanana olona integre olona malala tsara ny tokony ataony amin'ny alala ny lalàna amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ny fanajana ny lalàna ary indrindraindrindra amin'ny fanajana ny asa sy ny zavatra atao fanaraka amin'ny etika zany ange ny rôle ny ramatoa mandehandeha iny de nefa mipotro ty laza ohatrany hoe madio ivela amin'ny fotsiny kanjo ay izy ny tena mpiketrika za zany tsy hiditra tsony aty amin'le resaka hoe Apollo 21 izany namandrika an'iza sy izany famandrika tamin'iza ka nanino ny Philippe François colonel lefa extradé moa zany efa lasan'ny Frantsa avy nigadra tao tsefa nanino Paul Rafanoirina sy quelque tetina généraux na retraité sy olotsotra no voapaingitra tamin'le raha Apollo 21 fikasana hifofony inflopinena hitarika fanonganam-panjakana iroa miandrenarso voatonina tao anatin'izany nanino izy ny tsy voakitika zay ny tenako izany namandrika an'izy ary izany famandrika tamin'iza de efa mba afaka tamin'iny zany ianao namanao nihinana tary de tokony mba nangingina ianao sy nitsotsotra satria mbola nazy promotion politique nomeny le filohan'ny république azy izy nataony directrice ny cabinet indray na de efa tao anatin'le ekipa zay nikasa amona n'le filohan'ny république aza ary nisy feo marobe miparitaka ny aminy hoe leo tsy mety ary teanadio manodidina n'le zava-misy ao anivon'le fiadinan'ny république kanjo izy namoatsampona de io mipoka ny raharaha de inona zany tony titre mipopoka be tony resaka développement durable intégrité militante ny anti-corruption ay olona numéro 1 prise en flagrant délit tany Londres amina resaka corruption nanala baraka Madagasikara teo amin'ny sehatra isam-pirenena
de avoay faly le communiqué am présidence avoay zafady fa misy zavatra ty tsika hovakina mazava tsara eto a il est à noter que madame Roumiary Andrenarsoa a officiellement prise de ses droits de congé ozy izy tamin'ny mercredi 9 anjany le fomba fahana manilika satria raha miteny taloha amin'ny 9 izy tany Kigali tany Rwanda hita ao anatin'ny sary tsy mety iny inona le action nitranga le 10 août dikan'izay zany eo anelanelan'ny 8 sy 10 zany tsy maintsy ikajina n'le daty ahafahana mampivesatra ny andraikitra ny an'le ramatoa de hoe misy congé nataony tany am'le 9 tany bon anjareo iny jusqu'hatramin'ny 22 août 2023 ainsi aussi les autorités malagasy ignorent les raisons de son déplacement au Royaume-Uni de kaka ihany ianao ohatra tsy nahafantatra ny fandehana ny tany Royaume-Uni ny autorité malagasy ohatray tsisy idiran'ny fa inona zany le filoam-pirenena zany tsy mahafantatra ny ataon'le olona nytendreny le niconfiany andraikitra eo anivon'ny présidence satria na congé azy ianao ka misy ilananao tampoka zay ny asa mbola mamay ho le combat ianao hoe ary tary ianao ary misy andraikitra be da be zay takina am'lay faizakoa kabinetra aloha ka ny kabinetra de manana taleny kabinetrany dikan'izay tsy maintsy miantro any kabinetra isan'andro san'andro isamaraina filohan'ny république rehefa misy zavatra hodiniana les autorités malagasy ozy izy ignore les raisons de son déplacement au Royaume-Uni tsy mahafantatra ny antony fitsidiana na ny fandehanana nataony tany Royaume-Uni de atondray la présidence de la République de Madagascar rappelle que toute personne au service de l'institution s'engage à respecter en premier azafady lieu les valeurs de la République outri ny anevon'ny présidence indray zany mba manao rappel à l'ordre zany ho an'ny olona rehetrarehetra amin'ny andraiki mpanjakany indrindra eo amin'ny androm-panjakana mba anaja zany ozy izy raha raisika zany ty en premier lieu ty zany les valeurs de la République ho toy ny anakandriamaso mihitsy ny tena sotoaviny zany république zany de kakitsika les valeurs de la République akoa veloha hainareo ianareo amin'ny zavatra marobe ataonareo kototo io fandrobany io fanaovana tsinitsinina fa nitsakitsahana lalam-pandrorinana io fa nitsakitsahana lalàna fanaovana tsinitsinina mpiarabelona ny fomba fitantanam-bolam-panjakana endriky ny valeur any république nge zany mba hainareo ve nidikan'izany midintsika en effet à travers les réformes menées dans le cadre de renforcement aux de la bonne gouvernance à Madagascar. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, reste fermement attaché à la notion d'éthique dans la conduite des affaires de l'État et à lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Fa raha misy tena fanjakana tena corrompu ary nampiasa an'izany tena resaka mo corruption zany de ty fanjakana ty mazava nge ny teny Gabriel le député Nikongo tena mivandravandra be ny corruption rehetrarehetra ary nytenenany amin'le premier ministre lehibe any gouvernement zany. Ary ny transparency internationale teny isan'andro ya tenao mbo miteny hoe mampiasa an'le tena notion d'éthique ao anatina conduite des affaires de l'État. Fa raha misy hoa fanjakana tena corrompu tena hiarana zany corruption zany de ty fanjakana ty vetivety faly le izy kely teo ihany da marana antsika azy ty misy lafinjavatra anankiray isariako ny saitsika ity fanapahan-kevitra ity de mazava tsara vereny kely le izy teo fa le azafady misy fanambarana mifanaraka amin'izy ity satria sady mamaky izy io ity am'izay au vu de la situation zany fahitana zava-misy madame Roumiary Andrenarsoa izy relevé de ses fonctions mazava ho azy nisorona tamin'ny andraikiny izy avec effet immédiat ary miatra avy hatrany zava-misy de zao tsy raha matoa Roumiary Andrenarsoa ihany nandeha tany fa misy an'le Philippe Tabito de fantatra ny fio Philippe Tabito io fa hoe mpiara-miasa amin'ny Roumiary Andrenarsoa de ty mahakakatsika ho an'ny organigramme eo amin'ny présidence de fantatsika hoe iny président république io misy SGP io misy SGAP
de reto misy an'ireo karazana direction marobe, reto misy directeur de cabinet, de ao anatin'ny directeur de cabinet misy conseiller spéciaux, misy attaché de cabinet, misy chargé de mission, inspecteur, assistant et consort, papapapapapa. Misy SP miaraka amin'ny président sato, de ato misy directeur marobe chargé amin'ny projet présidentiel, chargé amin'ny affaires politiques, chargé amin'ny affaires sociales et politiques, sy ny sisa. Fa gaga ngetsika e. Resahantsika zany le filaina koa. Fa misy mpiara-miasa marobe tamin'ny Romaindrenantsoa ny tendre ny ara-iasa aminy. Misy mpanolotsaina, misy menandraikitra marobe. De apetratsika lizy, raha ohatra zany, tao amin'ny présidence koa le rangahy iny, naninona tsy nisorona tamin'ity andraikiny ity, dikan'izay tsy ao anatin'ny organigramme amin'ny présidence zany le Philippe Tabito, fa mirattaché direct any amin'ny Romaindrenantsoa. De organigramme aveza na afahan'le talen'ny kabinetra ihany koa manangana ekipa manokana ty ambadika anana mpanolotsaina manokana sy mpiara-miasa amin'ny manokana. Satria fatatsika mazava tsara de zao. Reto ny ao amin'ny présidence, ity ny talen'ny kabinetra, reto ny membre-ny cabinet, mety misy chef-cabi ao, de misy membre-ny kabinetra, ireo mpehen'ny atavola. Reo zany fantatry ny fitondram-panjakana, ny akoatrin'izay tsy fantatry ny fitondram-panjakana. Kakaka ihany tsika raha ohatra hoe misy famoronana kabinetra ivelan'ny kabinetra tena officiel. Ka ato anatiny ty talen'ny kabinetra ty ohatra misy mpiara-miasa aminy zay mety ho tendreny fa ahafahana avezany ny ahafahany manao an'izany. Tsetsatsetsatsyaro zany resantsika zany. Fa zao rehefa mijery an'itony resaka itony tsika rina, de verenantsika ry ambony ry. Le président de la République ozy izy reste fermement tena entitra mihitsiny amin'ny notion d'éthique dans la conduite des affaires de l'État et à lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Io le lazainy tsy ananakavana. Efa firifiry moa zay olona manana problème zay fa tafapritsaka daholo eto Madagasikara, resaka corruption daholo amin'ny dossier. Mbola anaovana avis de recherche ne DG Vonjy, DG Daniel le rivo e. Io anivon'ny Jirama e, fa tafapritsaka e. Nanaona ny ACM, sisa. Taorina n'le 73 kilo d'or. Olona zay ananahirana ary amina resaka hoe volamena nanjavana atao anatin'ny coffre-fort'ny ministère. Mialokaloka ao anaty gouvernemanta. Efa le filohan'ny république mametraka notion d'éthique. Ka nanino Norvège nikisakisaka raha ohatra hoe tena misy anton-javatra iny. Raha ohatra hoe tena niady mafy amin'ny ady mikolokolo ny misy anton-javatra iny nahatonga ny Norvégianina iny a. Zanonary zareo Norvège nanidiny ny masovoany teto amintsika. Misy anton-javatra iny, polo resantsika indray zay riny. Connaissance de cause tsika. Ka zao ny tsika resahana amin'itony zavatra itony hoe ataovy mifanaraka tsara ny vava ny asa ataonareo. Le fotoana raty eo fohy. Fa raha miresaka notion d'éthique nareo, anatina conduite des affaires de l'État sy ny lutte contre la corruption, efa napetraka mialoha zany. Ary zay le fahaizana mitsinjo lavitra n'le Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fa afa-baraka nge le firenena amin'reto olo reto hoe. Fandrobana ny volan'ny KNAPS, ny SMMC, ny Croma, adevitra tsy mety vita amin'izao fotoana izao. Olona tsy tokony hanao autorisation de transport, mamoaka zany efa tsy exécutif akory, endrika corruption zany rehetrarehetra zany, sady abus na fonction. Ny trafic d'influence raha teo, be da be, manao usurpation na fonction ihany koa. Ny fanomezana tsena rehetrarehetra favoritisme sinsisy io, ny endrika cadeau. Ao anatiny ty fanjakany ty. Ary mahapotika ny fandrarana rehetra eto Madagasikara zany rehetrarehetra zany. Akoatrin'le hoe mauvaise gouvernance anananareo. Nefa zany de efa niadiva ny filoha Marc Ravalomanana nametraka tsara mihitsy le lutte amin'ny anti-corruption. Le ady amin'ny kolokolo. Napetraka ny zany 2003-2004 riny voasoratra tsara zany. Ary nahitambokany. CNLSS. Raha tsy diso ah. CC. Fangaro amin'le sida foana koa contre la corruption. Oui, azafady. Napetraka le chaîne pénale le. Fa le alefasy kely le sary azafady. Nametraka chaîne pénale ny filoha Marc Ravalomanana satria tany amin'ny 2003 de efa tsinjo hoe tsy maintsy misaintsika, tafapetraka izy taty amin'ny 2008.
mba hahafahana manao an'le bonne gouvernance sy état de droit. Napetraka chaîne pénale lasa paky taty aoriana pôle anticorruption, napetraka lay samy fifinina mba hiady amin'ny resaka blanchiment d'argent famotsim-bola, de napetraka daholo ny loi sur les investissements, napetraka ny code d'échange mba hahafahana manao firavana tsara eto Madagasikara, isiny zay climat des affaires normal tsara zay, ahafahana miantso ny investisseur ho tonga eto Madagasikara. De anisany zay le endriky ny continuité, raha tsy nametraka an'ity Bianco ty zany Filomarka Ravalomanana, raha tsy nametraka an'ity paky ty chaîne pénale tamin'ny fotoanandro, ary raha tsy nametraka an'le samfinina, ahoana moa zany ny ahafahana mametraka n'lay rafitra miady amin'ny kolokolo système anti-corruption dikan'io. De nitolo izy nisy an'le CSI, ity le tena comité de sauvegarde de l'intégrité, le resahana ny hoe nataony Romy Andrianaritsy hoe resaka intégrité, misy an'ity comité ty ao amin'ilay rafitra miady amin'ny kolokolo, ary vao tafapetraka voaingana le resaka arai avoir illicite, fanagiazana, fikajiana, fitantanana. Reo dimy reo CSI, Bianco, samfinina, paky, arai reo ny anatin'le rafitra miady amin'ny kolokolo système anti-corruption. Ny telo tam'ireo napetraka ny Filomarka Ravalomanana, efatra mihitsy aza. Bianco, samfinina, paky, fa chaîne anti-corruption izy tam'izany, chaîne pénale lazavady indrindra tompo, de ny CSI ny arai taty aoriana ny tafapetraka. De avereny le sary faly, ohatran'izao ny tao anatiny tena hoe fahaizana mitsinjolavitra napetraky ny Filomarka Ravalomanana. Ity zany de hoe mifanaraka tsara amin'ny teny, jerevo tsara chaîne pénale anti-corruption, napetraka ange zany ny tokanany zany, misy tsangam-bato ao, tsy tsangam-bato fa takela-bato, mazava tsara mihitsy ny takela-bato ao. Io le izy Ce siège au juge de Samfine a été inauguré par son excellence Dr Marc Ravalomanana, président de la République de Madagascar, le 18 juillet 2008. Ty zany zao Samfine ndray ty. Tatsy le hitatsika teo chaîne anti-corruption. Ty hitatsika ty sary. Io angeny avy amin'ny masovo rehetra eo e. Io ministre Baclalao Ramanandray be. Jean-Claude Zaranaina io raha sy diso lehibe any Samfine. Ny Filomarka Ravalomanana. Andraikitra maro be ny natongavana tam'izany. Kanefa naongana moa le olona. Satria te andrombaka fahefana, te hanao vaky balina fitantanan-draharam-panjakana sy fitantanam-panjakana retondra amin'izao fotoana izao. De mba mamelesona andray izy ato hoe sarotiny de sarotiny amin'ny notion d'éthique ange le filohan'ny République sy ny resaka ady amin'ny kolokolo e. Nga nisy nanaovanao resaka kolokolo zany tamin'ny andro Filomarka Ravalomanana. Efa napetraka zany, de misy rafitra dimy be zao iandraikitra amin'izany. Fa ohatra mba manontanytsika, mba nataonareo ve ny fandalana n'izany ady amin'ny kolokolo zany? Fa raha misy fitantanam-panjakana, fitondrana, régime tena manao an'izany ady amin'ny manao an'izany kolokolo zany, de ty fanjakana ty tsy fakahitana corruption. Asa miteny an'izany tsika ka. Ary na solombavam-baoaka mpiara-dia amin'ilay fitondrana ary de efa miteny an'izany tsy fakahitana le kolikoly. Miteny an'izany matetika koa nge teo anivon'ny Transparency International Madagasikara. Fa efa nanaova ny fitondrany Filomarka Ravalomanana ezaka zany. Ka tena nomena sampana manokana rafitra miady amin'ny kolikoly, nitsoahana tamin'ny ivon'ilay fitsarana mahazatra atsika. De napetraka ny Filomarka Ravalomanana ty ranga Cour suprême, ty ranga fitsarana tsotra. De ty zao ohatra ny tany Mahajanga. Nivelarina tsara daholo ny asan'ny fitsarana rehetra. Efa nandefa sary teto tsika ny Cour suprême teny Anosy, Rina. Ty ndray zany tany Mahajanga, tany tetsy Anosy, de niaraka tamin'le tribunal administratif et financier. De ty ndray zany zao ny fitsarana tany Mahajanga momba an'izay tontolo ara-bola zay sy ny ady amin'ny fanjakana administratif et financier tany Mahajanga. Ezaka natao tony fa eto aloha tsetsatsetsy ary mahita ve ianao Rina lokony time ve? Tombokariko tsika tsy mahita. Tsisy lokony time zany io. Fa natao ho an'ilay taranaka zao. Tany razana io.
ity avy eo toy ny tribunal administratif financier tony namoaka vokatra amin'ny élection communale rehefa tatioriny fa tsy tany amin'ny ACC atramina fitaovana raha nampitaovana mihitsiny fa tsy vitane trano tsy mila deaka tsy mila oeraoera tsy mila dedakismo zany tsy mila fitaoman'olona zany hoe nahetsika daholo ny ratsana rehetrarehetra ny tim tamin'izany fotoanandrano sy mifikambanana amin'ny ratasy amin'ny tim tsy nahitan'izany koa tamin'ny fotoanany am'izao hoe IFIEDM CCNR PRONR oaoasiny rehetrarehetra zao akoatra n'lay antoko miaradiany le fitondram-panjakana de ity ny sara tamin'ny fitokanana ny olona mitsinjo lavitra e ho an'ny taranaka tsy mila dedaka tsy mila oeraoera ministra Lalatsioerivalo io raha tsy diso eo réunion filohan'ny Sénat James zafady indrindra dia ministra Zazara Mandimbiarson de misy rangamanao solomaso ry arindry fa tsy te ho tononoko ny anarany ministra fahasalamana tamin'ny fotoanandro de sénateur Jean Clément ry arindry hitako ny endriny tsisy very amintsika reo fa tadiditsika daholo ny akamaroan'ireo olona reo ny olona mitsinjo lavitra zany de mitsinjo an'ny taranaka mahafantatra ny ndao antisipena daholo ny aneriana any fa itombo ny isamponina tsy maintsy militsika tribunal administratif et financier de nomena Antananarivo nomena Mahajanga nanamboarina cour suprême teo ngeza be teto Antananarivo ary nahazo trano ao daholo ny rafitra iasana rehefa miresaka cour suprême tsika maromaro manko ny sampana ao anatin'izany cour suprême zany natsangana ihany koa système anticorruption ao ny Bianco ao ny chaîne pénale mipaky am'izao fotoana zao ao ny Samfine ao ny CSI de raha matoa bakalaloha manandray be ny tonga lehibe any CSI tateo-rina de teo ny araivo nitsangana taty rina tiatsika tenenina am'izany de zao ny olona rehefa miteny de miaraka mivava ny asa tao ary mitsinjo an'ny taranaka fa tsy hoe miteny fotsiny satria misy cas spéciaux de nde hiteny zavatra rehetra an'izao de eny are ndao fa resahantsika ty zavatra anankiray ty fa ina moa la izy tsy gazany moa zany fa cas spécifique moa zany tokony tenentsika zany resaka Romiandrenarso ty de ndao raha fa ty resahantsika ty fa tena zavatra iresahantsika ty de saroty ifimpiry moa le filohan'ny république anteny sarotiny gouverneur voakihany eto seroa amina resaka marché public tsy mandiarako ny tokony ho izy ny asa tokony atao rehetrarehetra zany anie zava-misy teto riny de nefa mba niezaka mafy mihitsy le filohan'ny république Andriamatoa Marc Ravalomanina mba nandamin-javatra mba hampiainga an'le Madagasikara heureusement ny socle économique rehetrarehetra napetraka akoatra ny socle démocratique tateo-rina mahasarotiny amin'ny antoko-teza ny filoha Rakotombo Jean-Louis am'izany socle démocratique zany fa ny socle ihany koa raha toekarena napetraka zay le LOLF ambony be ny loi de finance io ka miainga avy amin'ny daholy ny fomba fatrafetana ny loi de finance sy ny loi de finance rectificative isataona ny réforme en droit des affaires eny hatramin'ny plan comptable général 2005 ary de namboarina mihitsy hifanaraka ny zava-misy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ny andro ny filoha Marc Ravalomanina nanao amin'ny PCG 2005 plan comptable général 2005 mba fatatsika akizy théorina ve zany code d'échange amin'ny alalan'ny libéralisation fahafana manao fanakalozana mampody vola vahiny sy ny sisa loi sur les intermédiaires de commerce loi sur les zones franches mba nahafahana aloha mitsinjo ka nanisy ary ny crise mbola afaka miasa ihany le akizy any amin'ny zone franche riny fa tsy de ina idéaly be aloha fa farafaratsiny mba misy lalàna napetraka zany balizena amin'ilay orinasa miditra sy mampiasa vola eto Madagasikara de io mbola isan'ny zaza malagasy io loi sur les zones franches napetraka ny filoha Marc Ravalomanina zany tompoko misy lalàna zany ny création na guichet unique ny fomba fananganana orinasa tamin'ny guide zay tonga EDBM de inona lizy raha mandremy be ny EDBM nge filoha Marc Ravalomanina ny entana tany Kigali tany Rwanda tompona andraikitra teo anivo ny EDBM misy grâce amin'ny président Marc Ravalomanina nahavita nametraka ny EDBM satria ny EDBM zany tateo riny de azo lazaitsika hoe
nanamora ny fananganana entreprise teto Madagasikara. Nanamora ny fananganana ny entreprise teto Madagasikara fisian'ny EDBM. Tika zany tena le fitondrana ary tena nametraka mihitsy a. Na matambolina le régime nametraka tsara be misy ity ny any tena mahafinaritra. Lutte sur le blanchiment d'argent. La blanchiment ana capitaux ihany koa. Famitsimbola. Ny olona ho ana metraka zavatra ho an'ny taranaka ary zay ny etsony olona le Filomar Karavalomany tsisy hevitra fa miverena. Verena ndre mato président. Matsiaro an'izany ezaka rehetra zany ny vahoaka malagasy. Nametraka sokla ngezabe, balizy ngezabe, ahafahana mametraka an'le Madagasikara. En route nge Madagasikara nakany amin'ny bonne gouvernance sy ny état de droit e. Fa inona nataony? Tonga mipandroba. Mpanongana 2009 rava daholo ny zavatra napetraka rehetrarehetra. Tafiditra teto daholo ny karazana sy ny karazana rehetrarehetra hanao bois de rose, ny volamena, mananjary, maiva tanàny, betsika, Antanimbaly. Maro lasa didy inona emerista lasa daholo ny beril to. Ny ametista inona karazam-bato rehetrarehetra ity, ny jono an-dranomasina rop vaky balina vao maraina. Pirina sisa no an'ny gasy le botrabotra kibo letra masisiso hafahafa reny ndray manahirana be. Amin'io le mbola any amin'le rano any amin'ny lakan-drano nandrehan-tany ny sasany mangady azy. Pampalahelo nge le malagasy. Tsisy afaka manao asa hafa-tsolo le malagasy. Kitay menaka ro angamba raha ohatra ka tsy mitandronytsika lasa ny fandrarany reto olo reto kitay menaka kely mba esantsika amiditsika 3-5 io. Varotra angivo sy mivarotra ravomanga avy ary aminay ary Pahatrosy. Lasa ny reto olo reto daholo de inona mba ho an'le malagasy? Ny tany efa lasany tsikelikely. Tsisy. Fasanara lasanko. Nefa izy tsy namboly, tsy naninona, tsy manana tanindrazana eto, lasan'izy menakavy ny fasana. Izy amin'io tsy ilevony eto. Fa any ivelany any amin'ny misy azy izy milevona. Izy ary izy tsy manao taom-baovao etoko rehefa tonga ny taom-baovao, lasa izy miazakazaka manao taom-baovao any aminy, any amin'ny fireneny. Ny anao ny robarobainy. Frantsay nge, vazaha nge, reto olo reto manao négociation permis anao d'exploitation anao ry malagasy mangataka 5% ana par capital amina action, part d'action. Tena manahirana. Nefa efa mba nisy zavatra napetraka, zany doing business zany, renseignement mombana tontolo ara-toekarena amin'ny Madagasikara satria raha miresaka doing business, ny Banque mondiale nametraka an'io satria taloha manko le hoe raha te hampiasa vola amin'ny Madagasikara ianao dia tsy maintsy mandeha amin'ny Madagasikara aloha, miresaka amin'ny fitondram-panjakana, miresaka amin'ny mpandraharaha, miresaka amin'ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra mba ahazonao ny renseignement rehetrarehetra. De napetraka ny Banque mondiale taty aoriana hoe tsy ilaina intsony mandeha midina any an-toerana na de misy ary le IDE, investissement direct étranger. Fa aleo mametraka an'le doing business. De misy indicateur enina napetraka ny spécialiste amin'ny Banque mondiale tamin'izany. Ray anatin'izany sady lehibe ny fitsarana. Ahoana ny état de droit ahoana ny insécurité any amin'le firenena andehanana. Fa tena tafiditra tao anatin'le doing business tsara taretsika rina. Ary ny derany zao tontolo zao, ino fotsiny vakiny ny mpandraharaha ny investisseur, reto daholo momba ny Madagasikara ny indicateur rehetrarehetra, momba ny justice, momba ny finance, momba ny fitantanana ara-bola rehetrarehetra, ahoana ny tourisme, ahoana ny resaka agro business ny karaha be da be, de misy statistika maro be mivoaka de vao mivoaka zay tableau zay. No de hitany hoe azo ampiasam-bola amin'ny Madagasikara. Climat des affaires ny anaran'izany. Mba hiantsona ny investisseur hampiasa ny volany eto Madagasikara. Tafapetraka Maro Karavalomana an'izany tompoko. Fa raha notaninao reto olo reto, inona moa ny lalàna napetraka reo de tanisa lalàntsika rino. Lalàna manaingina an'le lalàna amin'ny fian'ny antoko mpanohatra. Satria tsy nahazaka amin'ny opposition démocratique tokony Maro Karavalomana. De zao ndao tanganantsika lalàna hafa de asitsika opposition parlementaire. Zay nge ny lalàna natsangany reto olo reto. Nandrava ny lalàna ao anatin'ny lalam-pandrenana ka nampanaingina décret ana gouverneur. Nanitsaka lalàna raha nataon'olo reto fa tsy namorona lalàna.
nandravangana ny ACDD satria maneligelina loatra le Lenoble Pernavony tamin'izy filohan'le androm-panjakana. Zany zava-misy teto. Fa raha andeha an-tany ianao hoe inona moa ny tena lalàna napetraka reo ty mba hahafahana mitsinjo ara-tekoarenan'le Madagasikara, tsy misy. Clé système anti-corruption rangery rina saika anamboarana lalàna efa andala mihitsy, anamboarana lalàna hoe afindrany amin'ny fitsarana sasany ny apahan'le fahefan'le système anti-corruption. De nisy olo-mavam-boaka mpisara mihitsy ny eritreritra zany io tena mety io ka satria zao satria zao satria zao. Nanaingina lalàna sy nandrava lalàna raha ny saika ataony de lalàna n'inona? Inona moa le resaka violence basée sur le genre ty? VBG. Zany natao. De lalàna momba ny resaka code de nationalité non, inona moa le anankiray ty? Le famezana zo an'reto hafahafa an'reto, manahirana kely reto. Tsy teny apatrida na salamizana. Zany nge ny lalàna saika ataonareo hoe zany hoe mamevahana an'le vahiny hanao zay tany mikibony sy tiany atao eto Madagasikara amin'ny alalany lalàna maro samihafa miforoporonareo. Fa tsy ohatran'izao hoe ndeha hanao lalàna hitsinjo lavitra ho an'ny firenena mba holovain'ny taranaka. Reto olo reto koa moa tsy mahazaka continuité de l'État zay. Raha miresaka continuité de l'État, zay nge nahazona le point d'achèvement e. Sarondrina tsara iny point d'achèvement iny. Hoe tratra atsika kosa rangaha. Reto dingana maro samihafa reto ka andao fafana ny tosatra ty efa nainapiditra vola tsara ny État malagasy, efa afaka nanidika trosa ny État malagasy, tsara ny fitantanana ary mety ny investissement atao eto Madagasikara, tonga ny investisseur zao mpizaha tany tonga eto anatratra 4 millions de touristes atsika tonga eto Madagasikara, ndao ampiasa vola. De mivorony ny FMI sy ny Banque mondiale de hoe surtout ny FMI tratra ny point d'achèvement. Endriky ny continuité de l'État ranga zany. De finaliser le izy taty amin'ny andro ny président Marc Ravalomanana satria tsy nametraka hoe nataon'ny fanjakana teo aloha ratsy. Sy tsisy dikana fa rehefa zay zao manao zay zao vao mahavita, tsy zany le izy. Tsy zany ny atao hoe notion ana fanjakana. Kao na Napoléon verina indray. Ka ny avy andrananako. Be loatra le lotoko. Nefa efa resy io, efa eradika eo nazahoana diplôme io. Zany tamin'ny fitondrana teo aloha. Zao tia miverina indray. Niainga rangaha, niainga le tontolo ara-toekarena ka mba tsy hividy lafitsika. Fahampitehana sy fahavoazana indray ry malagasy, mila misaina lavitritsika. Mila mamerina n'izany ady hevitra zany tsika ho eo ambony latabatra hoe non, tsy tsapatsapa-tsolo ny atao hoe fanjakana. Fa andray ny député fetritsika tsy hoela. Tsy tsapatsapa-tsolo ny atao hoe fanjakana. Fa tena izy ty, tena raraty zany no antony mahatonga atsika mailo am'izao fotoana zao. Amaranako azy. Hitondra sary indray eto. Tonga de alefa mifaly eo le sary de commenteko amintsika. Mbola vokatry ny asa amin'ny filoha Marc Ravalomanana ihany. Ny sary alefantsika eto. Mba entitsika ilazana zany amin'ny hoe nanao. Zao ny fahaizan'ny filoha Marc Ravalomanana ny fampiresaka tamin'ny sehatresam-pirenena. Kofi Annan miresaka amin'ny eto. Ty le teratany Ghanaiana. Azy ty so efa nodimandry Kofi Annan. Fa maty izy. Afako ny sokatra tamin'ny firenendehibe Madagasikara. Ary tsy nisy scandale nataon'ny Madagasikara teo amin'ny sehatresam-pirenena. Ity George Bush, George W. Bush. Bush Junior. Bush Junior, zanany. Efa tena mipetraka teo amin'ny sehatry ny raisam-pirenena Madagasikara. Mba fantatry olona le Madagasikara. Ary hoe azo amintsimbola. Madagasikara ve? Ok, MCA tonga de débloqué ny vola ho amin'ny Madagasikara. Millennium Finance Account Corporation izy tety oriny. Mbola feno sary any, mbola feno any. Pirotsaka ny vola amina milliard de milliard ho an'ny Amerikanina. Satria mahatoko ny olona. Finona scandale zany zao. Inona ny feorenao momba Madagasikara? Bois de rose, volamena, corruption, Pot de vin. pot de vin, naturalisation. Ay ony tsy malagasy ka le olona filoham-pirenenao.
resaka pauvreté vulnérable le firenena e, resaka loto, pollution, saleté, zany ny andrenesana sy ny afantarana an'le Madagasikara. Indrisy ry malagasy ka tsika mila misaina sy miverina tsika, mila saina sy miverina tsara tsika fa tsy mahazo manao ereratsony. Very 4 taona tsika fa tsy mampaninina raha ohatra ka hoe zay ny fitsapan'Andriamanitra, fa andron'Andriamanitra io asehon'Andriamanitra narary tamintsika li izy ho atsika mpanohana ny filomarika Ravalomanana, ho atsika mpanaraka ny MBS ny amin'ny hoe mipiratena ny compte marika Ravalomanana officialy, ny MBS ihany koa ny pejy de sary mamofady mandeha ao riny isan'andro san'andro. Narary tamintsika li izy fa zao Andriamanitra mahay zavatra. Ao anatintsika marary iny asehon'Andriamanitra ny fahafahambaraka ny reto mpitondro reto, ay olona panao kolikoly afabaraka eo ny sehatreretsa-pineny, misy tonga de midoboka ny Londres ary atao tsara ambina, ary atao tsara ambina. zay le Ary vavao fatatsika ra zao de zao mety ho avy aty mihitsy ny polisy britanika hanohy ny faniadidina arak'izay fatana, tsy ilay ny fanaraka ny renseignement tadiaviny mialoha amin'ny fitsarany le 8 septembre any Londres. satria le national crime agency mantsona le NCA tena malalaka tsara mihitsy izy amin'ny asa Ngazona kanikany zay le tsara homariana zay. bandy polisy ara nahazo cadeau kely ny fianakaviany, ny karakarana ny tranony, nahazo complet re fa hoe tsy mazavy io, resaka corruption, doboka le bandy. Tsy alefako vetivety ary de alefako amin'ny faly. Tsika ndray tsy taraiky zany tsika fa andraso aloha ray mavetivety faly vetivety kely azafady. Andraso aloha polisy britanika ao anatin'izay alefako vetivety amin'ny faly le izy hito iny faly raha tsy diso hoe io izy io iny nalefako any aminao iny. Resaka zavatra kely tsotsotra fotsiny nataon'le polisy britanika tonga de mipetahan'ny NCA, National Crime Agency, voapetaka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de ianao manao pot de vin 225 000 livres sterling, ianao ndray ndeha piesiny eto Madagasikara de ndeha iseho amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ahatratra ianao ka zay hoy isika hoe Andriamanitra mahay zavatra. Maika be tovy raha zaka fa efa lasa any amin'ny faly any le izy tova, fa lasa any amin'ny faly any fa tsy maintsy avoaka atsika eo le izy hoe polisy tsotra aza nanao raha tsotra. Ndasy aloha fa mialohan'ny tena ananina faly an'le izy de vakiko le nanao ndasy aloha mbola tsy alefa le izy faly fa ho ampiko le information zany de tratra ny fitsarana tany Londres zany ndratra polisy zany resaka costume magnely izy, resaka zavajavatra ohatran'izany. Maika moa fa 225 000 livres sterling, 260 000 euros, 5% na part d'action. Tsy mandefitra de mivavao rentsika hoa zany ho avy aty zany ny polisy britanika zany hanohy fanady aty lasa lavitra ty raha ty ho hitatsika eo nytoany moa zany fa efa hitakaiky eto ny député Bogosy, ny atsika manko Bogosy mahafinaritra daholo ny akamarehetra zany anatin'ity asa masina ho an'ny tanindrazany ty fetra raha lamizafim-bololona de miarabany député fetra tsika moa zany efa atao ihany izy fa mbola misy marobe ny tonga ty amin'ny MBS any ko rehefa mpikambana mpikatroka hanohana mafana fony filomarika Ravalomanana dia mitafa sy midinika an'ireny solombavam-baoaka atsika de zao zany izy vao tonga eto amin'ny plateau hiaraka amintsika indray anatin'ny ora minitra maromaro vitsivitsy. Miaraba député fetra. Miaraba faniry ampifaliana trano no hiarabanantsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny miara-manonjy MBS Radio Mada ary hiarabana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny MBS ny teknisiana, ny mpanao gazety,
ndretrarehetra any ambadika any mampita mivantana amitsika fa atsika manaraka an'zao fandaran'zao makasitraka faniry sy rina ny amin'ny famakafakana sy ny fampizarana vaovao satria natao ambadika tao raha ny tena de lina mihitsy a tam'zany famakafakana netiny izy mirahala teto zany ary mino izahay fa maro ny tsokevitra azo raisina am'zany satria tsy laingany na fafy fa zava-misy ary zava-marina loatra noho ny fampiresahana sy netiny izy mirahalao atsika teo ka dia ambava omana ampo mieritreritra na tsy tao anatin'ny zavatra neritreretiko aza ny zavatra de mba mamela ianareo mety rehefa avy eo mba hanome ny hevitry manoloana ny fisamborana ary fitazomana ponjavonjy maika ny mpiaramiasa akaiky amin'ny filohampirenena Andry Rajoelina any Londriny no ny zavatra efa niresahany faniry sy rina teo alohan'izay nefa dia tsy hay ihany koa tsy hanao kompatanana toy ny mahazatra voalohany indrindra aloha ho anareo mpanaradiany filora valomanana misy team ao misy prora valomanana ao daholo ny pomba amin'ny akapobeny kompatanana ary fisaorana fakatelemana ho an'ny avy eo amin'ny district anarivony mamo tarihany député Rodin dia kompatanana ho anareo fisaorana fakatelemo satria dia réussite tanteraka natao hoe fahombiazana zany na neony ny tiako Madagasikara ny fahavononany hiatrika ny fifidianana ary efa nanambarany ny candidat marika ravalomanana ny fikasany ny fanindriny irotsaka indray ho candidat amin'ny fifidianana filohampirenena ka dia kompatanana fisaorana fakatelemana ho an'ny vahoaka narivony mamo rehetra na ho an'ire tsy afananatrika fananiry izany aza dia zay milainareo eny ara député fetra resahantsika zay rehefa aveo fa rehefa amina fotoana ohatran'izao moa zany député fetra de aloha tonga de resahana kely avy hatrany satria resaka zavatra afo tsika anohy an'le resahantsika le étude comparative tsika député fetra fa rehefa aveo tena tsy maintsy ho resahantsika ny KMMR satria lina be da be tsika lintsika lina maro be tsika zany momba ny fananganana ny KMMR satria tena miazakazaka mihitsy izy ity député fetra ary maro be misy ny olona any amin'ny faritra indrindrandrindra miantso atsika ity indrindrandrindra ihany koa le boky aloha zany averiko hatrany zany efa teo zao de efa nisy olona tsy latsaky ny enina tonga tamin'ny maraina teo latsinainy ho ia ka hatramin'ny zoma eo anelanelany amin'ny sivora sasany ka hatramin'ny ray ora atoandro no ahafana zany manome an'le boky zay ny fandrehantsika zany amin'ny vidiny 2 ariary boky zay mitantara ny fiainany filomarika ravalomanana olona maharesy ny fahantrana zay ny lohatenin'ilay boky zany député fetra nanao an'le étude comparative tsika zany na le hoe fanadihadiana fampitahana momba an'ilay nationalité andiny faharoa amby efapolo de alefa mifaly ty le izy zany ity le satria tamin'ny elony tsika lina nefa le fotoana tonga de mitondra de ohatrohatr'izao le izy ty zany le article 42 zany de mandeha am'izay le fanazavana maro samihafa misy firenena tsy latsaky ny 570 ny zanahany Frantsa tompoko de mitovy dika mitovy fanoratra mitovy endrika mitovy fandraisana am'lay andiny ny faharoa amby efapolo tam'lay antsika zany eto Madagasikara somary ratsiratsy kely aloha ny soratra fa tsy mampaninina zany fa amboaritsika ihany izy atsara kely fotsiny fa mety alebiazina kely fa de mitovy amin'io andiny faharoa amby efapolo io perd la nationalité malgache le malgache majeur qui acquiert volontairement ozy izy une nationalité étrangère de ny atsika moa tamin'ny 1960 fa de mitovy am'izao daholo sady mandefa tsy kelikely moa faly no anohy an'izay resaka zay député fetra satria inona no miantomatonga ny teny an'izay tsy hoe mandeha ty raharaha ty tsy hoe misavoritaka ny fikarakarana ny jus des îles de adintsika any ty raharaha naturalisation ty tsy député fetra marina tokoa zany faniry ary efa nitondrantsika amin'ny rahalahy famakafakana sy faneho-kevitra na tsy pahilalana azy isika fa manana fahalalana kely varavety dia afaka manambara ihany koa ary tsy valaparana be izany satria zao no teny netitsika teto tamin'izay fotoan'izay hoe naturalisation an'ny filohampirenena Andry Rajoelina amafisiny etona indray mazava ny voalazany ny andininy faharoa amby efapolo andininy ao amin'ny code de nationalité
mahaleo tena tanteraka zany andininy faharoa ambe efapolo zany tsy misy ho isika teto tsy misy ho isika karazana renvoi na fepetra ihany koa hoe fandefasana hoe andana makany amin'ny andininy zao a raha izao ny zavatra mitranga raha misy ny tsy mazava tsy misy zany tsy misy ihany koa ny fepetra apetraky ny andininy faharoa ambe efapolo hoe raha izao zao a de izao fa mazava satria tokana averimina etona ihany maleo tena tanteraka mahavita tena tanteraka ary afaka manazava sy mametraka an'ilay hoe foana miala ho azy esorina amin'ny tanteraka tsy misy fepetra ny fananany ny Andriamatoandro Rajoelina ny zom-pirenena malagasy satria nangataka izy nangataka ho iaho nefa izy efa ampitaona de naturaliser frantsay izy tsy ny ray aman-dreniny tsy ny rany tsy izay no nananany an'ilay zom-pirenena frantsay a fa izay fangatahany nefa izy a efa olo-pirenena feno taona zay ihany io tsy misy ady hevitra itsony ary zay le hoe étude comparative natao zay a de hitondrana amintsika hoe manahoana ny any am'ireo firenena tovitovy amintsika firenena afrikanina manana izany code ny nationalité an'izany ihany koa de efa nyresaka izay teto ny laza hoe ny zavatra mitovitovy ihany a no ampitahana ny mitovitovy ihany ny azo ampitahana ihany a no ampitahana ka matoy izay ny safidy an'izay firenena afrikanina 5 ary nangalanay ny tsiponana nanaovana fanadiadiana tsotsotra ny tsipona ny mombamomba ny code ny nationalité an'ireo firenena ireo de misy iraisany amin'ny Madagasikara tao anatiny mahasamy firenena afrikanina tao anatiny ny samy zanatany frantsay ary firenena ataoko hoe mitovitovy a amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny toerana misy azy a eto amin'ity firenena maneran-tany ity ka noho izany aok'izay rea ry mpamono afo aok'izay satria skandale lavo zao no mitranga eto amin'ity firenena ity akoatry ny efa fahasahiranana lalina iainan'ny vahoaka efa tsy fijaliana tsotra fotsiny ane ny iainan'ny malagasy fa fangiry firiana lalina ao anaty fijaliana lalina tena lalina de ireny resaka nationalité reny anisan'ny skandalina fa ny roapolony reny fa ny telopolony reny fa njatony reny zavatra reny noho ny fitiavatena n'lay mpitondra noho ny tsy fijereny afa tsy ny tombotsy ny manokana ny azy sy ny ankohonany ny azy sy ny fianakaviany ny azy sy ny mpiara-panaradia azy ny azy sy mpiara misosy aminy zay ny zava-misy eto ka iny iverenako lay anina teo zaho satria tsy te hivalapatra amin'iny resaka naturalisation ny filoha-pireneny intsony a mazava hoy aho mazava tsy misy ady hevitra tsy tokony isy fa hitondram-panazavana na hoe interprétation fandikana nangina ihany mory zareo mahaleo teny iny a Andriamatofino very ary tsy desuety zany iny tsy antitra zany iny tsy very iny tsy nampiasaina izany fa mitombona ary mipetraka toy ny any am'ireo firenena rehetra rehefa nitany saina ireo a ao ny Mali ao ny Gabon ao ny Guinée ao ny Sénégal ao ny Côte d'Ivoire ao reo firenena maro mitovitovy toerana amintsika ny nametrahana an'izany andininy zany fotsiny ny mety hoe faharoa ambe efapolo atsika fa ho an'ny sasany zany tany amin'ny andininy fa 7 ho an'ny sasany sany tany amin'ny andininy fa 7 ambe efapolo na 8 ambe efapolo ho an'ny sasany sany tany amin'ny andininy hafa fa lalàna manan-kery a araky ny teniko teo manao hoe ny zavatra amin'ny teny frantsay izy comparena izay comparable apetraka ny an'ny Mauritanie koa arak' zany araky ny tondrony namana fanireto hoe andininy aritatsika eo amin'ny écran ao amin'ny andininy fa telopolo ny azy a ny an'ny firenena mauritanianina perd la nationalité mauritanienne le mauritanien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère tsy misy renvoi ao io na kely varavety ary na mididy fampiarana de niarakaraka avokoa teo anelany namoahana an'izany ordonnance izany na lalàny zany de teo anelanelan'ny taona 7 sy taona 2 amin'ny akapobeny akoatra neny ihany nisy fanovanany azy a neny Cameroun zao tazantsika ita amin'ny 7 fa neny Nigeria neny Niger de tany amin'ny taona 2 ka izao veriny
fa nananao andriamatofoloha ny zo-pirenena ny fizakanao azy tsy ady hevitra ela be tsika am'izay raha mikorina any a na zay filiationao na ny fiavianao fa aminay a amin'ny lalàna dia tsy malagasy tsony ianao manarak'izay a tsy valapatra amin'ina satria ny fotoana mandeha tsy haiko iaho teo ny tsy hiverina faniry aneo hevitra mahakasika nyray mpiaramiasa akaiky indrindra amin'ny filohampirenena zay voapaingotra voatazona any a am'zareo anglisy any am'izao fotoana zao noho ny fanaovana kolikoly a ny fangatahana anjara ao anaty petrabola nefa tsy mitondra izy na ray mbilanjara ao anatin'lay orinasa satria kolikoly tsy misy fomba ilazana zany a afa-tsy hoe kolikoly zao ny any raha ny eno any faniry sy rina teny ambony fiara ary tao ambadika tao dia zao no tiako ambara manoloana an'iny ny manodidina an'andriamatofoloha eny ao anatiny zany ianao andriamato governorany Nalamanga zay anisan'ny mpandika lalàna voalohany indrindra satria inona ny zava-misy ianao zay nitendrenao gouvernoura dia tsy misy ny lalàna mamaritra sy mametraka anao a am'zany toerany zany ary tsy miprevoiran'zany a ny lalam-panorenana fa chef de région anao ianao ny azakazaka anisan'ny voalohany indrindra ny aron'ny filohampirenena ary namela ny lasenareo lay ramatoa io ilay italian'ny kabinetra ny lasenareo izy nefa hoy aho teo tany ambolohany kely ny finoanay tsy mino mihitsy izahay hoe tsy iraky ny filohampirenena sy ny tao andapa iny olon'iny sy ireo miaradia amin'ny any satria tsy izy mianada reo ihany a tsy lay frantsay io ihany araky ny tenin'ny faniry teo tsy io ramatoa talehan'ny kabinetra irery io no nandeha tany amin'ny anglisy tany ny fampirarata am'lay orinasa izay mangataka ny azo lisansa amina fitrandrahana vato sarobidy a sy vato hafa eto amintsika eto tsy mino izahay fa tsy mahalala ny antondia ny olon'io a tany am'zareo anglisy a ny filohampirenena sy ny mpiaramiasa amin'ny akaiky raha izay eny mbola ao nefako lavidavitra ara ny fanahiko ny amin'ny hoe nahatra am'ireny zavatra nyresahana tany reny ireny marobola ireny apahany zay takina ho anjara ao anaty petrabola nylay orinasa zay mangataka n'lay lisansa mba hahafahany mitrandraka sy miasa eto Madagasikara reny ara manany tena nay satria fantatray ane fantatra ane ny fanaon'zao fitondrano zao e ny teny namana faniry teo ary marina loatra ny hoe raha nisy fitondrana nanjakan'ny kolikoly ary nampahory vahoaka de tsy nisy toy ity fitondrana misy ankehitriny ity ary ny fomba fanaonareo de diso fantatry ny vahoaka malagasy rehetra fa izao nampitahorinareo nampiororonareo hatramin'ny mpanao politika hatramina filoany fandimby teo aloha maro hatramina vondrona politika ny mpanao gazety nyezaka ianareo nanampimbava fa izao tsy nahendry anareo le anglisy nanandrana ihany ianareo tany akomoro tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy any naniraka solo tena mpanjakana ambony mpikambana ny gouvernemanta mihitsy zao fitondrana izao inegosy nitondra zavatra anaovana tampimaso ny afahana mamerina eto atoerana ny are-pirenena izay naondrana tsokosoko tany ny alamainy ianareo fa le firenena lazaina fa madinika lazaina fa ho ampindramina vola natao tsinitsinina ny laviny akitsy rano ny kolikoly sy ny tampimaso saika nentinareo tany aloha tonga de tsorona resaka nitondra vola tamin'ny boritra ianareo nandeha tany fa tsy tratra n'lay velam-pandrika sy lay kolikoly saika ho ataonareo ny mpitondra tany am'zany firenena zany de tsy iza fa ny firenena komorianina isorana ianareo a mpitondra any komoro fa ny alamaina izany solo tena mpanjakana ambony ho iaho a nisy minisitra tam'zany torak'zany ihany ko nanandrana ianareo tany komoro nanandrana ihany ko ianareo tao anatin'ny firaisana tsykombakomba de atratra tany Afrika Atsimo ny volamena ihany ko de nahodinkodinareo teo ny resaka nataonareo tantela afa-drakotro iaho teo ny are-pirenena dia nandefa ianareo mpisolo vava nahodinkodinareo ny resaka nampidirinareo amponja ny mpanamory fiaramanidina nampidirinareo amponja lay trondro madinika nampidirinareo amponja reo olona tsy misy idirany am'lay fanondranana tsokosoko lay are-pirenena
fa ianareo mianakavy avokoa ianareo mpitondra fanjakana ianareo mpiasa-panjakana misy miraitsykombakomba mpitondra fanjakana norangory fototry ny afo fa ny olona tsy azonareo rebirebena dia nampanginina teo le raharaha mody tsy nyresahana ray ao anatin'ny maro roa ao anatin'ny amanjatonjatony fanaovana tantely afa drakotry ny re-pirenena nataonareo io anareo fa tratra fanofanena tamin'ny anglisy zay tsy misy mihitsy tsy misy mihitsy ino fa tsy mahalala ny antondiany zany talehan'ny kabinetra tany zany a ny filoam-pirenena sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky tsy ino an'zany izahay ninino no lazainareo eo mandiniry vahoaka malagasy fa reny le tenen'ny teny frantsay manao hoe la face visible na émergente de l'iceberg na le hoe le apahany raha manao ohatran'ny maranitra ohatr'zao ohatra ny pyramide ohatr'zao iny iceberg iny de raha eto ny ranomasina de misy apahany kely a mipotra toy ny faritra iny fa rehefa midina ambanibanitsika miamvelatra zany a miangezy zany a miamdadasika zany a dia iny zay mbola hitatsika zay iny mbola hoe tendrony kely am'lay ranomandry na le iceberg ka izao hoe efa ho avy tsy ho ela ny fifidianana fa maro ireo kandida zay nanambara ny fahavononany a irotsaka fa nininona ho lazay ny mpitondra fanjakana sy ry mpamono afo nampahorianareo le vahoaka malagasy mbola miezaka ianareo miaro tena ary ny tena loza ao anatin'izay a dia ny lasenareo lay olona za mino fa nirahanareo reny olony reny ny fampiresaka ianareo sy ny olona iny sy ny ekipa zay manaradia azy any fa no nitratra izy de izy rery ny diso am'izao fotoan'izao de ny lasenareo izy lazainareo fa hoe zaozao hoe naka congé izy a iraka manokana tsy nisy ny iraka manokana nampanaovina azy a fa aminampony sy ny safidiny a no nandeha tany a iresaka izany de eo mampametraka fanontaniana ihany ko ry mpiaino ajaina raha misy ve fifampirarahana tokony ho atao amina orinasa manana ny maizy azy avy any Eoropa any mahakasika na fitrandrahana renakibony tany eto am'ty firenena malagasy tsika ty tsy maintsy mahafantatra izay mialoha ary manana ny ambarany ny ministera tandrifa izany raha izay manana ny ambarany ny ao andapany ao amin'ny présidence ny ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny amin'ny hoe fepetra zay takiny lalàna mifeny renakibony tany mahalala zany izy ary matoa nandenakany io raha matoa io mahalala ary mino hoe ateo fa mahalala ny antondian'ny tany ny filoam-pirenena sarotra nino fa nandeha rery tamin'nampony tany io raha matoa io a fa tsy mahalala zany ny filohan'ny repoblika fa ny tena nampalelo tao anatiny dia sakrifenareo le olona ny lasenareo le olona de eo motsika mahita izy fa mandeha ny feo any amin'ny tambazotra sy ny any amin'ny vavao avany velany any manao hoe efa mampatahotra le raha matoa fa ho avoaka ny rehefa ho lasenareo tahak'izay ihany le olona de ho avoaka ny tsy ambaratelo ny zava-marina rehetra ny zava-nisy rehetra mahakasika ny indiany a tany amin'ny anglisy iny ka dia izay no amaranako an'iny a namana fanitry satria mbola misy ny zavatra tiana ifampiresahana zay ry mpiaino efa betsaka ary efa tena lalina de lalina akasitrahana sy isaorana mihitsy a izy am' raha lany araka tam'rina teo nitondra n'zay famakafakany zay a manoloanany reny satria reny a dia taratry ny fomba fiainana ao andapa ao taratry ny zava-misy sy ny pratika misy ato am'ty fireneny ty taratry ny hoe inona moa ny tena natenina laza tao anatin'ty fitonana andre matoandro radioeliny ty tsy ny hoe oeraoera tato ny tena ny voahany zany teny zany satria ny fanana lainga mieritreritra ihany ny vahoaka malagasy fa mba ray aman-dreny no miteny dia naniry fiainana tsaratsara kokoa tsy arak'izay anefa ny zava-nisy ray aman-dreny ho iaho teo raisy natony ray aman-dreny ary ray aman-dreny zany filoam-pireneny zany nampanatena ny laza averiko eto mety efa leo le vahoaka fa ho ataotsika ao anatiny 5 taona ny ho vitaitsika ozy izy fa tsy ho ataotsika ho ataotsika de ho vitaitsika ao anatin'ny 5 taona ny tsy nataon'ny rehetra ny fandimby teto ao anatin'ny 80 taona inona nefa tsika no mitsara tsy tsara azy reo izahay vahoaka toanareo koa izahay fa any amin'ny fifidianana isika anytsika
mandatsaka zay hitatsika fa olona saza ny toerana tena manana ny toerany ray aman-dreny tena hoe ampandroso anty fireneny ity ary ialatsika am'izao fahantrana mangejatsika izao indrindrandrindra moa zany hoe ialatsika am'le mpanao tantely afandrakotra ny tiare-pireneny ity eny ivelany reo dia toy ny madio satria miezaka miaro tena noho ny tsy fahalalany vahoaka noho ny mbola tsy tena fipariahany resaka hoe fampalalambo avao amin'ny akapobeny dia ny fitahana le vahoaka ny voaka le teny hoe oeraoera dia misy ny sasany mbola mieritreritra ny sasany ihany hoe madio fa ny zava-misy dia sanatry toy ny fasana madio ivelany madio ivelany toy ny fasana inona anao anatiny ao fahafatesana fahantrana fahalovana fahapotehana zay ny misy loto zay no hitatsika ao am-pasana ajaitsika ny ray aman-dreny izay ny avitsika avy fa na inona dia any miafaratsika any am'zany fahapotehana faharavana fahafatesana izay ny zavatra misy am'izao fotoana zao mila ho ampitoviana amin'ny fasana satria eny ivelany ihany fotsiny no toy ny trano toy ny misy rindrina fa ny ao anatiny zay ny resahako teo izay zay na manafaniry ny mahakasika an'iny iny tsetsatetsa tsy aritra mihitsy iny satria taratr' zay zavatra zay taratry ny zavatra misy antony zao fahantrana mahazo atsika am'izao fotoana zao zao fangiry firina iaina atsika izao ka dia anino hoe averiko any amin'ny namana faniry aloha alohan'ny amararako azy tsinona rehefa aveo dia hitondra fanetanana mahakasika an'ilay hoe KMMR isika namana faniry tamin'ny lasinainy any teny hoe maloto e tena maloto aho de tsy vita amin'ny maloto fa tena mantsana mihitsiny am'le zavatra ataon'retolona reto tsy maintsy mandray andraikitra tsika ary zay fandraisana andraikitra tsika izay mety ho sarotra l izy mety manahirana ny sakatsakana maro samihafa fa tsy ampitaretana ambepaka atsika l izy fa avondrony denizao ny hery efa andala ny faharavana sy mangoronetany reo olo reo ary efa mitady isitriana de zay ny mahatonga azy ireo mikoropaka sy manao rapadango manao am'le hoe hitsin-dalana tsy mahafantatra tsony ny mety sy ny tsy mety manao an'le hoe mikaikitra faraparana zany daholo fomba hitsokajiana azy fa itsika moa zany ampisainana sy ampitony iny tsika voaka malagasy rehetra mamondrona ny hery de mifankaty tsara de mandrafitra ny tetikady maro be ny zavatra mandeha am'izao fotoana zao lasa mahajanga ny sasa miketriketrika anaran'olona mandeha miketrika ny degosy ny sisa ataon'izy re daholo sy hirika rehetrarehetra fa tsika zany de zao mametraka fahamailona ao anatin'ny firaisankina zay ny ataotsika de zay ny avatrafatra zay hoentin'ny depute fetra amitsika ao anatin'le fametrahana ny committee manohana ny filoha marikaravalmanana KMMR zay tokoa faniry fa alohan'ny idirako am'izay dia mbola manao antso satria olombofidy izahay ary matoa miakatra eto am'izao plateau ny miara-manonja ny MBS radio mada izao dia mahatsiaro manana adidy ny amin'ny hoe inona ny tokony hifampizarana amin'ny vahoaka inona ny zavatra tsy fantatra ny vahoaka tsy mandady arona any ambany ravikazo any tsy manam-potoana ianona ny raharam-pirenena satria mba zoniko ny isitraka sy anana fiainana tsaratsara kokoa sodoka ary voafitaka tamin'ny hoe ray aman-dreny zany filohampireneny zany nefa dia ny mifanohatra am'izay ny zava-misy ankehitriny ary taony fampanantenana tsy resaka itsony zany ary atsiarovana n'lay tononkira n'lay mpanakanto mbola ao moa zany mpanakanto zany misy an'le hoe vavan'te azo asa raha-dadidiny faniry zay sy lay hoe tsara korana fa mafy ny te azo andremba vilanitra ny fandimby maro zany andremba vilanitra ny mpihira tam'zany dia hoe zay tsara korana fa mafy ny te azo zay le zavatra de zay mba nandrandrainy ny iriny nefa ny mifanohatra am'izay aza satria voafitaka ny vaty fototra ny BDB ny asa tsy natomboka ny BDB dia iaraha mahita am'izao fotoana zao le miariary le tsy fahaiza mitantana miariary lay kolikoly fa sendra hoy aho ary efa resaky faniry fa tsy haiko mihitsy ohatra ny te-hiverina am'izay foana io lay taratry lay hoe nieritreritra tsy ho tratry ny aloka fa ny fanena ela ny toratorahana dia navovo masonangatra tsy angatra akory ny anglisy mariny malaza am'reny film anglisy reny fa mahay an'reny film horery reny ny anglisy fa ela ny toratorahany ianareo de tena navovo masonangatra dia ho hitatsika eo amin'ny fahavaliny volana septambra inona nao voaka n'zany fitsarana sy ny mino
fa mbola ivoatra be ny toedra raha ary betsaka ny lela mbola iva ary mbola betsaka lavitra noho izao ny lela mbola iva rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ntsony reo olon'ireo minoa ahy ianareo fa ivoaka ny nafenin'ireo olon'ireo ivoaka ny resaka indrindrandrindra any amin'ny resaka fanaovana tantely afadrakotra sy fandrobana ny are-pirenena efa izy ane izao e are-pirenena nge zao robain'izao satria raha misy orinasa tokony mena lisansa tokony andohetra araky ny tokony izy de ifanarahan'ireny olon'ireny a de ifampizarany any ambadika any a de mihena ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana vola tokony anasoavana vahoaka anamboarana lalana nefa san'lay gouvernoura tsy mampaninina fa tononiko mihitsy gouvernoura nanalamanga aza fidiny izahay ozy izy na zay kandidana eo raha tsy ho vita ny lalana ianao andray de ho tazominay amin'ny teninao ianao andray matoa gouvernoura raha tsy hainao rery fa izay de mahita fa tsy ho vitanareo toy le RN13 lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo hoe tsy hanao politika itsony a andre matofoloha rehefa tsy vitany eo fa tsy ho vitany mitovy amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo andre matio gouvernoura izay gouvernoura tsy ara-dalàna ho iateo manaja tena efa niteny moanao fa rehefa tonga mifadimapolo taona anao a de tsy hanao politika fa lohan'ny hafa satria efa voky ianareo zay ny tena antony fa tsy resaka hoe avela ho an'ny zandry hafa satria raha tenenao an'izay koa andre matofoloha rehefa zay ny hitanareo atreo ny fetra ny vitanareo satria ninany ianareo a nandroby ianareo a nanonga-panjakana ianareo a nandainga ianareo a tsy navita mandainga tsy teny kosa hoe tsy nanao nininy ianareo satria tsy fahamatorana tsy fahamendrena any milaza fa tsy nanao mihitsy ianareo nanao inareo fa bitika par rapport hoarina amin'ny zavatra tokony nataonareo a ho an'ny vahoaka malagasy a ny zavatra nataonareo dia atao mpifidianany ity namana faniry mpiaino ajaina mpanaraka ny MBS sy radio mada de iny efa narahantsika nahita iny a nilaza mpabe maso andre matofoloha marika ravalomanana fa isany no kandida ny tenany a dia aleo averina sy apatsaivina fa nanambary zany izy nandritry ny fiaonambe nandritry ny congrès national zay nytanterahana teny amin'ny magro tanjombato tamin'ny voalohan'ny volana jolay lasa teo dia tam'izay moa nylazany an'zany hoe fahavononany irotsaka indray a fa amin'ny manaraka tsika amin'ny fotoana ny fampelezakevitra nambara misy kokoa satria tsofoka amin'ny atsipriany kokoa tsika amin'ny programme anasa ny am'izay hoe fomba hoentin'ny manatanteraka satria mbola tsy fotoana ny fampelezakevitra zao iateo fa naizanina zany nefa dia tondra fakairezana ho an'ny vahoaka malagasy jereo akaiky zavatra mahazo atsika am'izao fotoana zao tsy mila resahana mihitsy akory fa iarahana miaina zany fasairanana laliny zany ary tokony hiala am'izao fahantrano zao sika nisy ny fanaratsiana tam'izany fotoana hoe président Ravalomanana nampanantenany zao hoe navadiky ny hafa zany navadiky ny hafa hoe raha miezaka sika aussi satria efa nipetraka teny amboniny atao hoe lalamby moa tsy tena lalamby tsy mahalaza azy fa le rail lay atao hoe développement na fampandrosoana ny firenena efa nametraka an'zany teo amboniny zany ny filoha Ravalomanana de tokony nyrositsika fa noho ny fialonana noho ny fankalahana noho ny fitiavatena ny sasany noho ny fitiavam-boninahitra sy arena diso toerana dia natao izay nanonganana ny filoha Ravalomanana satria efa nisy tam'izany fotoana ny mapy ary matoa izy ny resaka mapy plus dia nataony zay ampifanarahany izany amin'ny vaninandro sy takin'ny vaninandro iainantsika de misy an'lay hoe plus a ifanarahany zany a amin'ny vaninandro iainantsika ka mba ho tandrify an'izany de inona mba anana ny toeran'lay Madagasikara tokony anana ny toeran'lay Madagasikara noho ny arena ananany noho ny vahoaka misy ao aminy noho ny arembe izay nameny lay nahary atsika otrandrahantsika nefa tsy voatrandraka araky ny tokony izy tsy voatsinjara araky ny tokony izy le arena ananatsika fa nanaovany sasany ampimamba fahanany sasany lainga tetitsika de izao zavatra mahazo atsika am'izao fotoana zao a tsy tako nafenina itsony fa toy ny tafika andrefa tanàna sahirana de tena sahirana na mitady no arapakara isan'andro inona ny takitsika ao anatin'izany fifidianana madio fifidianana mangarahara satria efa iaraha mahita iaraha mahalala ny ketriketrika ny kajikajy ny amin'ny resaka fanodinana ny mety ho voka-pifidianana ny fanaovana kajy ny amin'ny hoe fanoliana izay mety zay efa fantatra fa mety ireo délégué teo aloha
hitanay zany jereny eto anaty lisitra mifidy ireo mpikambana ny barao-pifidianana ka olona izay hita fa mety mpanara-diny filora valomanana na mety manoana mirona kokoa makany amin'ny filora valomanana efa nisy nailika reo na izany jany de raina ny fahasahinana Andriamatoa maro karavalomanana ny kandida maro karavalomanana ao ahitsiko efa kandida izy am'izao fotoana itenenantsika izao na mbola tsy voapetraka ara ny atota taratasy a takina mbo feniny le fepetra mbo tena kandida tanteraka izy fa na izany na jany a Andriamatoa isaorana ary de raina ny fahasahina satria ilainy zay fahasahiny zay ianao no mpitarika ianao no ozy ny teny frantsay hoe homme de la situation tafalatsaka anaty fahantrana mangitsokitsoka le firenena ianao no afaka manavitra ary ny aino ianao isaorana anao ny aino no antsoantso ianao tamin'ireny fitsidia-paritra nataontsika ireny 7 ny faritra mitsidiatsika akoatr'izay tsika efa nandeha nitsidika talohan'izay faritra hafa distrika hafa ary nandre izany hoe ny antsoantso fa nitenen'ny namana faniry sy namana rinateny hoe mirotsahainao Andriamatoa maro karavalomanana vonjeo le firenetsika vonjeo ny malagasy io izy fanamaly a ary ao anatin'izay a no iampitako makany amin'ny fitondrako namana faniry eto a ny fanazavana sy ny antso a atao atsika mahakasika an'ilay hoe KMMR na hoe komity manoana any maro karavalomanana amin'ny fifidianana zay ho tanterahana amin'ny 7 ny volana novambra tsy mbola iresaka tsika programa anasa tsy mbola itenitsika hoe fidio ity na fidio zary satria fa maro ny kandida nyrotsaka mety samy manana amin'ny maizy azy ho hitantsika eo ny ataon'ilay filoam-pirenena ankehitriny raha mbola sa ilatsaka vo resaka moa satria mandeha be ny resaka marina tsetsatetsa tsy aritra hoe misy sanosiny ihany ve ny certificat ny nationalité ane mamalagasy azy de ho hitantsika eo dolo mahakasika zany fa efa maro a nefa nrotsaka dia manana ny programa anasany avy fa ny anay aloha de efa tsy tako nafenina fa ny anay a zay tsy niovaovanay hevitra tao anatin'ny 4 taona ny arahana tamin'Andriamatoa maro karavalomanana mbola 10 de efa resy lahatra izay tamin'izany fotoana tao anatin'ny fotoana foiny nametrahany zany fanovanany tanàna Antananarivo zany mba nahita an'izany fako tsy voaroko zany ve tsika na tsy anjarany tamin'izany fotoana ara ny manala fako tsy maninona naratsianareo ny be ny tanàna lalora valomanana lazaina fa anjarany ny manaisitra sy mandroaka ny fako azafady ny mitondra ny fako makeo amin'ny dabanjaoridira sy mibaka anjaoridira no anjarany be ny tanàna sy ny commune urbaine Antananarivo tamin'izany fotoana zany mpanolotsaina ny tanàna tao ny tenanay fa de naratsian'ilay ministra am'izao fotoana zao Kalapetsambava ry miteny foana ry titinina de avadika sy fitahana le vahoaka hoe io fa tsy afany izy tsy nina président conseil d'administration ore olona okizay rea akombony le vava kely sisa tena kely sisa rehefa tsy nahavita na nahavita fa kely zay moa le teniko teo tsy fahamendrena ny laza fa tsy nanao ninina satria obligation anareo adidinareo tsy maintsy nataonareo ny asa andavanandro fa izay ara tsy vitanareo de nylaza izy momba an'le lalana tsy hiny mihitsy etina manafaniry fa ho vitany gouvernora miaraka amin'Andriamatoa ny lalana fa raha tsy zany aza fidina ny kandida taony ka eo tsika mahita izy amin'ny 7 volana novambra dia mahakasika ny KMMR dia aleo alaiko kely ty fa iresadresaka amin'ny akapobeny isika ny amin'ny hoe manahoana ny fomba iarahantsika ao anatin'izany plateforme KMMR zany ny KMMR moa zany dia arak'izay fanalavana azy araka ny dikany de hoe komity manoana ny maro karavalomanana mbola tsy fotoana fampielezan-kevitra zao nefa na izany azy de fotoana fiomanana amin'ny fanatanterahana ny fampielezan-kevitra iza no ao anatin'izany KMMR zany izay solombavam-baoaka timo aloha ny tenako nyresahako meloha lany tamin'ny anarany tiako Madagasikara raha te hiarady raha maniry ny ampandany anao zay azo atao rehetra iara-iasa ifanometanana fampandaninany zany kandida maro karavalomanana zany dia hiditra ao anatiny atao hoe KMMR atoko politika marina manana ny maizy azy nanolotra ny filora valomanana ho kandida de ny atoko tiako Madagasikara zay izy no filohany fa izao anefa mba tsy isinny atao hoe ahoana re mba ampilamina mba apety tsara zay fiarahantsika zay mba tsy hisy no
inona fiteny azy ambony sy ambany mba hitoviny rehetra eo anatrehany zany hoe fanoanana zany kandida zany de izahay tiaka Madagasikara dia hitsofoka sy hiditra ao anatin'ny KMMR zay rafitra hitantana ny amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny akapobeny ekena mety misy ny direction de campagne tena isy fanaizanana zany ny KMMR dia ao ny ivondronantsika rehetra ao ny idiratsika rehetra ao ny anaovantsika antso tongava re na firaisamonim-pirenena na syndicat na toko politika na fikambanana politika na vondron'olotsotra na olotsotra misokatra malalaka ho anareo ny varavarany KMMR ny komity manohana ny marikaravalmanana ny amin'ny hoe fifanoanatsika fifanomezantsika tanana fitondrana anjara brika ny am'izay ny foibea de fa tsipoko amin'ny akapobeny ao amin'ny magro beorizika mbola misy moa ny fandaminana sy fikarakarana satria mbola natsipoko zay fa mbola vo eo am-pikarakarana ny tompona andraikitra rehetra mbola misy ny fandiovana mbola misy ny resaka fametrahana olonao fametrahana andreo mobilier fametrahana andreo fitaovana hoentsika rehetra miasa fa dia efa manao anto sady izahay ny amin'ny hoe tongava fa izay tsy sanatry ranony kopaka tonga namana vo mavomavo homme de la situation ho izahay teo andremato candidat marikaravalmanana fa nanapirofo izany izy ary tsy vitany hoe ny malagasy any ny resy lahatra taminy fa io filoha roa andeha Paul Kagame io Kagame io de io ny s'inspirena hoe naka inspiration tamin'ny filoha Ravalomanana tamin'izany fotoana hoe tena resy lahatra amin'izany filoha Ravalomanana zany aiza nefa nitoerana misy any Rwanda am'izao fotoana itenenantsika zao efa lasa loha lavitra any raha tokony tany erinantsika izy raha ny filoha Ravalomanana ny mbola teo amin'ny fitondrana sahako ny milaza izany efa lasa lavitra ty Madagasikara ty zay hoe io tsy resaka hoe sanatria andatsa fakana lesona ny zava-nisy rehetra dia araky ny teniko teo fataro ny olona homme de la situation izay raha izahay fa mbola ifandresy lahatra tsika any amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra hitondra izay ary isora ny namana faniry sy ny teknisianina ao ambadika ao fa efa nanomboka namoaka ny zavabita raha sahany reto fitondrany reto am'izao fotoana zao ahoana moa ny teny hoe tsy nisy navita fotodrafitrasa hono mihoatra noho izao fitondrana ndre matoany rajoeliny zao ary sanandainga mihitsy ary hoe roa arivo sy efatralina hony ny salle de classe vitandrareo raha nanao ny fanatrika tamina sénateur zay avao amin'ny lany tamin'ny anarany erideny tena anay de zay hoe aza mampome fa avointsary de tondreny nataony fanireny misy porofo tsy mitory tsy misy porofo isika sahoana moa izy ny amin'ny an'zay ohatrzay le izy namana faniry hoe misy ve ny zavatra hoe atsipiriany kokoa mety misy mbola tsy azo ambara satria mahakasika ny resaka komity manohana ny marikaravalomana 2023 zay ny anarana ataotsika hitondrantsika azy na nomena azy KMMR 2023 de tonga de atsipoko zay zavatra aotsika rehetra no iona hitondra ny anjara briky samy manana ny fameza-pahasoavana ny men'Andriamanitra atsika de tonga ava rea fa fanarenana ny firenena no tanjotsika toetsaina hafa ny hitondrantsika izany ary ao anatin'izany de misy ny fitsipika izay ny mahasamihafa miaradia amin'ny président Ravalomanana misy ny fitsipika sy ny fitsipim-pitondrana ifampifehezatsika ao anatin'izany mba ho tratratsika ny tanjona ny am'izay le hoe fanoanana sy fampandaniana ny candidat zay ho atolotritsika izay de ketsika zay rehetra de misy fomba fiasa ao misy fomba fitatanana ao misy fomba fiasa ao ary zany samy manana ny andraikitra ary misy rafitra ao de misy ny rafitra eny amin'ny faritany misy ny foibe mpandrindra sy mpitantana misy ny rafitra eny anivon'ny faritany misy ny rafitra eny anivon'ny faritra torak'izany ko ny anivon'ny distrika tsirairay eny sy ny anivon'ny commune na reny anivon'ny fokotany rehetrarehetra eny dia efa eo ampananganana izany isika am'izao fotoana zao anaovana antso amintsika rehetra ho iaty eo maniry resy lahatra ny am'izany filoha Ravalomanana zany na mety mbola tsy resy lahatra fa tonga ava afaka mifampiresaka isika fampiresaka any ambadika any isika ny am'izay le hoe manaona amin'ny akapobeny ny zany hoe kasain'ny filoha Ravalomanana hitondrana ny firenena any aorino zany ka dia zay ny faharetany ato anatin'ny faharetany tsara ny mampafantaratsika rehetra fa io tsy rafitra mipetraka tsy mitoetra indéfiniment na hoe mandrakizay na tsy voafetrany any fa zao kosa rehefa mivoaka ny vokatra ofisialy avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia mitsahatra treo ihany koa ny asan'ny KMMR 2023
ka tsy misy tsony zany a ile hoe mbola ampiasaina iny a asa oentina fa mety tsy mampilamin-javatra zany aloha tonga de resantsika fa mety misy an'ireo te hiditra ao anatin'ireo fikambanana maro manohana ny orinany ray ao ny tiako Madagasikara voalohany indrindra ao anatin'izany fa maro ireo fikambanana efa nilaza anohana na ny tany Eropa tany na ny tany la Frantsa tany na ny eto Madagasikara de efa maro iaho teo ny syndicat fa za mbola tsy afaka ny anonona de efa nisy ny tononoko teo misy ny eo anivon'ny firaisamonim-pirenena fa misy ihany koa reo solom-bavam-bahoaka lany fa mbola miafina izy a am'izao fotoana zao lany tamin'ny lokony rareo volomboasary nefa nifampiresaka taminay a ary a maniry a ny anatevin-darana fa mbola tsy afaka amseho moa izy am'izao fotoana zao ary misy arany sany laza mihitsy fa am'ireo solom-bavam-bahoaka reo hoe ataonay zay fomba rehetra tsy ampiverina itsony io fitondrana misy am'izao fotoana zao io eo amin'ny fitantanana ny firenena asa inona moa no ataony a fa de nilaza efa anome tanana izy a na atsapa fa vao fitako ireo olondreo a miaraka am'vahoaka malagasy de manantena fa hitazona ny teninareo namana noho ny fitiavantsika nyity tanyrazana iombonany ity de ahifanome tanana isika rehetra eto amin'ny namana faniry moa no hitantsika eto foana isan'andro ary mandray anjara sy anisan'ny tompona andraikitra voalohany am'ty fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS radio Mada ity afaka manatona azy ianareo mitovy am'lay hoe ho an'ireo zay maniry mba anjifa anana n'lay boky kely izay mitantara ny miresaka ny tantaram-piainan'ny Flora Valomanana hatramin'ny fahazazany ny fahantrana ny ainany nefa tonga am'izao toerana misy azy zao izy a nateo aran'ny fanaratsiana nataony ny sasany azy dia ny olona ny aina ny fahantrana mahalala ny fahantrana nefa nanao ezaka no afaka miady amin'ny fahantrana amin'ny akapobeny ary ny olona manana fahasahina nateo arany sakatsakana sy ny fampiororona ataon'ny sasany ny amin'ny tsy voahan'ny marina de nefa miasa Andriamanitra izy namanao faniry teo zay tsy nisy marina tsy natao ivoaka sy ipotra eto na niezaka arany sasany anafiny izany hatramin'ny farany a io fa mivoaka tsy kelikely mipotra tsy kelikely a ny nafenina ary mbola ho avo zato eny mihoatra noho izay zavatra nambara sy mipotra zay a mino ay anareo fa zay ny zavatra ho hitantsika eto a dia manana dido aizahay a ny am'izay namana faniry a tsy aritra ny tsy resaka an'izay teo dia inona moa ny zavatra mbola azo ambara misy ny rafitra ty angambany aloha mbola tsy ao amin'ny mbola tsy fotoana moatsika azy ny am'izay le hoe ekipa ny fampelezan-kevitra mbola tsy am'izany tsika am'izao fotoana zao aleo aloha mba ho adidinay zay mba ho andraikitray a fa amin'ny fotoana mamety azy a de ho avoakanay aminareo fa naizanona tsany raha maniry ho iaho teo a afaka manatona any amin'ny boribory tany misy ireo solombavam-bahoaka misy ireo distime efa misy ny rafitra KMMR zay manomboka mitsangana de hitety faritra izahay a ametraka izany ameny toromarika any aminareo rehetra any de fanaovanay kopatanany anareo rehetra any amin'ny faritra any fa dia efa nisy ny nafitafapetraky ny azy a isaoran'ireo solombavam-bahoaka sy namanao amin'ny birao politika izay efa misy ny andeha ho any amin'ny faritra any a manomboka androany rahampitso ary a misy a ireo faritra arakaraky ny fotoana ny Flora Valomanana iaraka amindrareo any a de efa mirary anareo ho soa ny di mbo tafapetraka soamatsara izany rafitra rehetra tonga hatrany amin'ny fokotany a miakatra ny commune distrika ny faritany zany ka dia zay le izy namana faniry a ny fotoana efa dila ihany fa tongava re a ndao ifanometanana ndao irahina anavitra nyity fireneny ity miaraka amin'ny président Valomanana iaraka amin'ny KMMR eny ary de makasitraka atsika rehetra nanaraka ny fandarana toy zany any ko fiarahana tamin'ny radio Mada zay nandray ny fandarana niaraka tamintsika nitreto amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo ny MBS tany amin'ny faritra sy ianareo any amin'ny faritra manaraka moa zany de ianareo ny ampitan-dranomasina tena marana azy ny solombavam-bahoaka fetra rahalamizafim-bololona amin'ny afatrafatra kely zay tokony mbola tsy mpifarapara ty le hoe précision député fetra de farantsika fampahirezana ho an'ny fianakaviany Andriamatoa Ramarosaona André Gaston André mianadeny dia izay anisan'ny atao hoe vinahitana sy angadinananany zany mpanao savony teto amin'ny firenena nanao zavatra manaraka ny kalitao takiny ny fenitra raisam-pirenena de nodimandry zany a mampahery ny fianakaviany satria tsy haintsy ilaza eto hoe nisy ny fotoana zay tany amin'ny 7 taona lasa tany ny faneraserany tamin'ny ray aman-dreninay a ka tsy adino a ny zavatra sy ny toerana ananan'zany a teo amin'ny fandrarana malagasy ary nitondra avo ny vokatra malagasy sy ny kalitao an'zany vita malagasy a vokariny zany orinasa na tsangany zany
mpandraraha manana ny maiza zany a mirary fampionona sy fampahirezana ho an'ny fianakaviany ary manarak'izay ihany koa dia tsy aia ny tsy araba ny inona moa ny filazany azy a tsy fiangonana fa trano fivavahana vaony oloko izay nanasa anay a dia ho avy tokoa izahay satria ankalaza ny faharoapolo taona ny jorony a sy fisaorana an'andriamanitra izany ankalaza sy amin'ny alalan'ny fanimpom-bavahana sy ny fiaraha-misakafo dia nanasa anay izy dia isaorana be deaibe nareo a dia mirary anareo aritra trany amin'ny asa fanompoana sy ny amin'ny fampana ny fitoriana ny filazantsara ary ilainy zany zavadrany ary miara-miasa tsika samy manana ndraikitra talifatsika dia mirary soa ny trano fivavahana vaony oloko a ary mba ho tratry ny roapolo taona manaraka indray ianareo a satria mankalaza zany nareo am'ty herinandro ity tombokareo am'zany nefa mino zay ianareo mahalala ny fandaharam-potoana anareo a mirary soa anareo rehetra mpianakavy ny finoana ao anatin'zany trano fivavahana vaony oloko zany zay no ametrahako ny veloma mandrapiresaka mandrapitafa amintsika rehetra indray a mame fotoana atsika amin'ny fotoana manaraka mirary soa ary mampahery atsika rehetra dia samy tsara raikitra ia samy tsara atsika rehetra dia raha mpitsondray ara manao misimisy amin'ny fandalina miara-manonja makasitraka tompoko